Alléluia. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia antsika rehetrarehetra kosa ny fiadaran'Andriamanitra ho amintsika tsiray avy sy ny fiainantsika rehetrarehetra misy tokantrano misy avatan'olona izay tonga indray amin'ity androany ity ary hivavaka indray fanohizan'ny fotoana moa ny eto fitohizan'ny fotoana hatramin'ny maraintsika dia efa nivavaka teto ilay hira anankiray izay manao hoe hatramin'ny maraina no entsoko anao Andriamanitra mangetahetanao ny fanahy dia izany mihitsy no hahatongavantsika eto ry malala reny tsy tsahatra iantsoantso an'Andriamanitra tsika raha mbola fotoanany raha mbola zao ny fotoana voatehitra ny olona rehefa nahitan'i Jesosy dia nanararoatra ny olona ny hazakazaka satria tsy santatra intsony ny Jesosy iny roviana indray vao andalo eo lasa ny olona mifanisina mitady an'i Jesosy manaraka an'i Jesosy tsy mahatsiaro reraka tsy mahatsiaro nono ny antsoantso an'i Jesosy izay rehetra mila famonjeny mitady azy izay te ho sitrana satria ararotana ny fotoana mbola ahafahana miantso ity sabata ity dia fotoana anankiray tsy maintsy andalovan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy andalovan'i Jesosy eo amin'ny tanàna izay misy an'ireny olona ireny izay mitady famonjena ireny fa ny sabata ravana tsy maintsy andalovan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao nanjarantsika manararoatra androany mbola tsy tapitra ny sabata mbola anatin'ny tsaritsika vavaka antsika androany hisaotra an'Andriamanitra fantatsika fa tamin'ny anemana iny dia nisy ery anankiray nisy fanahy anankiray ny asa maherika amin'ny fiainantsika ravana malala dia tsy inona izany fa ny fanahin'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny anjelon'i Jehovah izay ny raha niaraka tamintsika teny foana mety nisy fotoana nge saika tafitohan'ny vato ny tompontsika fa niesorony ny anjelony ny toatoana rehetra sy ny sakasakana rehetra teny dia afaka nandeha tsara ianao nirindra ny herinandronao satria nisy nandrindra ry havana malala nilamina ny anemanao satria nisy nandamina ary tonga eto antsika androany nahatongavantsika eto dia averiko foana hoe tahaka ny tonga eto tsika androany dia eto no alamina daholo indray ny amin'ny herinandronao eto indray no alamaina ny lalantsika eto indray no aravina ny mikitototo eto indray no azera ny anatin'ny ranomasina ny tendrombohitra ry havana izany nge no hahatongavantsika eto satria fantatsika fa io enemana io dia misy tendrombohitra miandry atsika misy mikitotoana mety miandry atsika fa ny sabata dia fotoana anankiray analamana n'izany sabata dia fotoana anankiray tena hoe ohatran'ireny olona manamboatra lalana ireny dia tena amboarina mihitsy io lalana io andehananao miato kely aloha misy fotoana rehefa manamboatra lalana ny aty aminay aty dia tapaka aloha ny lalana dia amboarina aloha io lalana iny mba ho andehananao rehefa vita fa ianao aloha mbola tsy afaka mbola tsy mandeha amin'iny fa ohatr'izany mihitsy sy sabata ity miato aloha mitsahatra aloha tsy mandeha aloha fa ao anatin'io Andriamanitra manalama misy anjely any amin'izao fotoan'izao any ivelany any mikarakara sady ny anemana izay ho tiavy dia andeha eo ianao lalana efa voavoatra no andehananao lalana efa tsara no andehananao tsy lalana misy lavadavaka intsony dia hoy amin'izay ianao ahita hoe soa ihany fa mitapahana kely iny lalana iny fa zao tsika lasa mirolona tsara ny tomobila tsy vaky ny pneu fa raha tsy nanao an'iny nijanona kely iny dia nandeha tamin'ny lalany ratsy iny foana dia mety nitoy teny ny faharavana sy ny fampiteha fa tahaka an'izany ravana ny endrika ity sabata ity mitsahatra kely alohantsika ahafahan'Andriamanitra mandamina ny herinandro izay ho diavintsika indray dia afinaritra nge io enemana io hitanao fa hisosa indray ny herinandronao hitanao fa andeha milamina indray ianao satria misy lalana efa voavoatra andehanantsika ravana atsika hivavaka amin'izao fotoan'izao dia mba hisaotra an'Andriamanitra fa afaka mitsahatra ianao androany tsy hoe ny zavatra tsy maintsy ny voanao androany
fa tena afaka mitsahatra ianao. Halleluia. Ndao hisaotra an'Andriamanitra tsika fa tokony ho antsika izany ravana manana. Ianao mbola manana etaeta ivavaka io ange, domen'Andriamanitra anao koa ny fahafahany. Amen. Saotranao izay Jesosy malala fa fitahiana avy aminao ty andro ity, andro fitsaharana, ary tena renay mihitsy Andriamanitra fa na ny nofonay na ny fanahinay Jesosy io dia migoka an'izany fitsaharana izany. Renay mihitsy hoe lamina ny anatinay ihany. Renay mihitsy hoe tsy reraka ny vatanay androany, tsy mitotototo izay androany, kanefa koa Andriamanitra mbola manana fanantenana fa ianao tokoa nandamina ny lalanay. Araka ny tenao milaza hoe ankira amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dia androany izay Andriamanitra tonga eto manankina aminao ny asanay, manankina aminao ny fiainanay Andriamanitra. Isaorana ianao izao fotoana ahafahanay mivavaka so. Tsy azonay an-tsaina mihitsy tahaka ny ahoana ireny olona tsy mba manana fotoana hivavahana ireny Jesosy. Izy ihany no miadidiny fiainany. Tena indray izay tsy zakany sainy, tena indray Andriamanitra tena mampikorotana ny fiainany mihitsy. Izaho ravana malala nahita zavatra tany eny Anemania, tokantrano anankiray, couple anankiray manana zanaka kely anankiray ny zanaka zareo. Dia izy roa nefa samy ao anatin'ny tokantrano, dia samy miasa izy roa. Dia mijaly dia mitomany ilay vehivavy rehefa na sady mifoka sigara izy. Mitomany izy izao niteneny izao izy reraka be. Izy fotoana izy tena reraka dia leo ao izy. Satria izao izy mitsady mitaiza kely no manana fivarotana ry zareo dia mivarotra. Tsy hoe miasa manenjika ilay raha fito maraina fa mivarotra izy. Fa ilay mitaiza kely izany tena hoe tratra ny depression mihitsy izy rehefa zaza anankiray tezaina olona roa. Dia raha hitan'izany azy izany Jesosy malala raha io olona io izany tratra ny depression, za ty izany tokony tsy efa lasa dala ve? Zaza efatra izay mivady, tsy nisy nanampy, tsy nisy nampifana, tsy nisy nizanizy, nefa zaza efatra miaraka amin'ny asa aman-draharaha sy ny zavatra rehetra atao. Mbola mahavita asan'Andriamanitra. Tena ho izay Jesosy malala, tsapako izany fahasoavanao izany. Amin'ny fotoana ianao ravana mahita zavatra ohatr'izany dia hoe ianao mahita hoe za ty ve izany tena héroïne? Fa ny hafana mitovy ihany, vatana mitovy ihany, saina mitovy ihany. Fa maninona ny saintsika sy ny vatantsika mahazaka zavatra be lehibe lavitra no mizakany. Variana amin'izay ilay vehivavy dia mitomany izy. Ao izy tsy vitako intsony ty fiainany ty izy fa reraka ao izy misy fotoana tena kivy ahy. Toy izay hoe zaza ray ve no tezainao dia efa izany sa mbola aiza izany? Ry havana malala. Misy fotoana misy zavatra zakanao tsy zakan'ny olona. Variana ny olona mahitanao mbola mitsika. Variana ny olona mbola mahitanao sambatra miadana nefa ny zavatra iainanao hitan'ny olona hoe ohatran'ny tsy tokony ho zakanao. Fa misy olona mahita hoe tokony ho sambatra ny olona, tokony hilamina ny olona, aika izy tsy milamina. Izany ry havana malala ny tombony manana an'Andriamanitra. Raha ianao ny ao amin'izany toerana izany hoe vitanao ny any ankohonanao, ianao rery misaona an'Andriamanitra fa tsy ianao iny, fa tena niasa taminao ny tanan'Andriamanitra, nanome hery anao Jesosy dia vitanao izany. Amen Jesosy. Saotranao izay tena sambatra izay. Araka ny teny Davida hoe aza misy adinoina ny fitahiana rehetra dia aza manadino ry havana malala ny fitahian'Andriamanitra rehetra ianao. Fa androany fotoana indray hitanisanao an'izany dia ahatsiarovanao an'izany. Amen. Misaotra Jesosy malala. Androany ry havana malala dia tsika androany hiteny amin'Andriamanitra. Tonga eto Andriamanitra satria tiako ianao. Ataoko ahoana ny anadino? Ataoko ahoana ny tsy vavaka androany? Ataoko ahoana ny tsy tonga eto androany? Ataoko ahoana ny olona anankiray rehefa rehefa tsy tonga mivavaka dia manadino izy ny zavatra nataon'Andriamanitra anazy. Izay ny dikan'izay, adinony hoe Andriamanitra io ne ka nitany fiainany, Andriamanitra io ne ka nomba azy tamin'ny zavatra nataony, adinony izany dia tsy mampangetaheta anazy ny tady an'Andriamanitra.
Fatavita na tena aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Ny dikan'izany tonga ava eo anatrany Jehovah foana ianao tany sao ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Eo anatrehan'Andriamanitra tany saina zany aza adonona ny fitahiny. Amen. Totsika androany teny hoe za Andriamanitra tonga eto tianao ahako. Halleluja. Za Jesosy tena safidiko manokana mihitsy ny tonga eto androany. Hira ny fahatsaranao na hira ny olona na tsy hira, za Jesosy hira. Ilaza ny fahasoavanao na ilaza ny olona na tsy ilaza, za Jesosy ilaza. Amen. Omeko anao ny fiainako na hanome ny olona na tsy hanome ny azy, Jesosy omeko anao. Ny olona anankiray raha varamalala na dia mifanesika aza ny olona nitady an Jesosy, na dia mifanesika aza ny olona isaky ny toerana anankiray misy an Jesosy, dia voalaza ny ten'Andriamanitra foana hoe vahoaka betsaka ny manaraka azy, manodidina azy. Ao anatin'ireo vahoaka betsaka ireo matetika misy foana ny anankiray zay jereny Jesosy manokana ravana. Jereny Jesosy manokana ilay vehivavy anankiray nitsitra anitra no 10 taona satria betsaka kokoa ny ezaka nataony vao tonga teo izy
Betsaka kokoa ny fahasahiranany vao nahakasika an' Jesosy izy ry havana malala. Fantatry Jesosy ny zavatra tiany ho azo. Fantatry Jesosy ny zavatra nahazo an'io vehivavy io. Fa tsy nitovy tamin'ireo vahoaka rehetrarehetra izay nisisika teo, izay nitandahatra teo, izay nifanety teo. Ireo vahoaka ireo raha tonga teo mety tonga teo fotsiny ireo satria liana fotsiny an' Jesosy ireo dia mety tonga teo ireo satria efa vita ny asany tany an-trano dia tonga teo ireo satria natanjaka ireo dia afaka nifanety teo. Fa ty vehivavy ty tonga teo tamin'ny heriny rehetra nahatongavany teo, tamin'ny harerahana sy ny fikirizana nahatongavany teo, tamin'ny finoana ny avaka nahatongavany teo. Dia raha ny havana raha navahan Jesosy izany vehivavy izany, notsongaina manokana izany vehivavy izany. Anaty efa herin' Jesosy aza nisy hery tokoa niala taminy nge. Jesosy nge havana isaky ny mikasika azy ny olona dia nisy hery miala aminy, isaky ny manasitrana olona dia nisy hery miala amin'ny foana. Fa nahavariana tamin'ity vehivavy ty tena notenen'i Jesosy mafy mihitsy. Nisy olona nikasika anaty io, misy hery miala avy ato amiko. Iza izay olona izay? Misy eo izay olona izay? Totian'i Jesosy navahana teo izany vehivavy izany. Mba ho hitan'ny olona rehetra, ho tenenin'ny olona rehetra fa io vehivavy io tsy mitovy aminareo rehetra rehetra ireo io. Nareo raha mitady anahy, liana ny amiko nareo, nanana hery sy tanjaka nareo, afaka andadiavana fa io vehivavy io miavaka ny tompony izy io. Nikiry, niezaka, betsaka ny sakasakana fa mbola tsy nanaiky ihany izy. Navahan Jesosy ry havana malala. Na dia betsaka aza ny olona mivavaka ry havana, na dia betsaka aza ny mpino ry havana, ianao mbola afaka vahan Jesosy eny. Satria miavaka nge ny fitadiavanao azy, miavaka nge ny fanomponao azy, miavaka nge ny fitiavanao azy, miavaka nge ny finoanao azy ry havana, ny fankatoavanao azy nge miavaka, ny etaetanao miavaka. Afaka mba ho avahan Jesosy koa ianao androany, ho hitany zao rehetra zao fa io olona io mialan'ny heriko manokana mihitsy izy io. Sitrariko izy io, haleloia, tahiko manokana izy io satria niavaka ny fitadiavany anahy. Androany azonao atao mihitsy miteny androany.
Amen. Jesosy malalo. Ninao fa misy olona tena mangetaheta an'izany hoe famangin'Andriamanitra manokana ny fiainana izany mihitsy raha tonga eto androany. Asandrato ny havana ny vavaka ao amin'izao fotoana izao. Teneno hoe Jesosy te hikasika anao androany. Tiako mba hitodianao manokana mihitsy ty fiainana keliko ty androany Jesosy malalo. Tsy manana afa-tsy vavaka ianao ry havana malalo. Hikasihanao an' Jesosy amin'ity androany ity. Ao an-danitra ao Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa tena afaka hitany mihitsy ianao. Tena afaka vanginy mihitsy ianao. Halleluja. Raha tena mangetaheta azy amin'ity androany ity ry havana malalo. Atsoro ny tananao androany dia kasio Jesosy. Asandrato ny vavakao androany dia kasio Jesosy. Halleluja. Asandrato ny tanako hoanao Jesosy, manjakako fianao ilay manjaka ny foko. Asandrato ny tanako hoanao Jesosy, manjakako fianao ilay manjaka ny foko. Tsy manala tomboiko afa-tsy ianao, ianao ny foko. Tsy misy fetra toko atiriko hoanato ny sandrako. Asandrato ny tanako hoanao Jesosy, manjakako fianao ilay manjaka ny foko. Tsy manala tomboiko afa-tsy ianao, ianao ny foko. Tsy misy fetra toko atiriko hoanato ny sandrako. Tsy manala tomboiko afa-tsy ianao, ianao ny foko. Tsy misy fetra toko atiriko hoanato ny sandrako. Atiriko hoanato ny sandrako.
tena angatahako mihitsy Jesosy zany fanatrihanao zany amin'ny androany ity. Anisaka anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay tonga eto ianao. Amakivaky anatin'ny fiainana tsirairay avy izay tonga eto ianao. Izay rehetra mitady anao dia hitanao androany Jesosy. Izay rehetra mangetahitanao dia menao leloha rano velona Jesosy aho. Izany no angatahako androany. Ny fanatrihanao hidina amin'ny tsirairay avy. Hidina amin'ny isam-batan'olona sy isa-tokantrano. Anatrika anatin'ny vatana rehetrarehetra ianao. Ka raha misy eto marary dia ho sitrana Jesosy io. Anatrika anatin'ny tokantrano rehetra ianao. Raha misy ny mikorotana dia ho alaminao Jesosy aho. Mangataka ny fanatrihanao androany. Fa tianay ny aina amin'izany Jesosy malala. Tianay Andriamanitra tsy andalovanao fotsiny. Fa tena hitoerana ny fanatrihanao izany tokantrano izany. Izany fona izany Jesosy malala. Tianay anjakanao izany androany. O Jesosy malala. Mangataka aminao samy ravana malala. Tsika rehetra androany miteny izany Jesosy tena. Ilaiko izany fanatrihanao izany. Tsy voafetra ny zavatra azony izany atao. Izany fanatrihan'Andriamanitra izany tsy azonao ferana izany rehefa tonga eo aminao rehefa. Tsy azonao ferana ny zavatra azony atao. Fa ny zavatra rehetra azony atao. Amen. Ny zavatra rehetra azony kasihana ny avana malala. Angatanao androany teneny fotsiny. Jesosy io manatrehana fotsiny ianao dia ampy anao. Eo be dia tao maravana malala. Nitoritsika teto rehefa tonga tao amin'ny trano ny fiara ny fanekeny. Dia tsy nangataka zavatra anankiray izany intsony eo be dia tao. Hoe Andriamanitra hitanao angefa tsy mandeha ny asako e. Andriamanitra hitanao angefa tsy mandeha ny fahasalamako e. Fa ny fiara ny fanekena niditra tao anatin'ny tokantrano io. Dia nahitany volaniny eo be dia tao io. Nahitany fahasalamana eo be dia tao mamenakavy io. Nahitany fiainany rehetra io. Rehefa tonga tao ny fiara ny fanekeny riava dia voakasika ny fiainany rehetrarehetra. Voakasika ny fahasalamany, ny fidiram-bolany, ny fifankatiavany izy menakavy, fiarovana, ny zavatra rehetra tonga tao. Satria nisy fanatrihan'Andriamanitra tao. Satria ao ny fiara ny fanekeny. Ianao rehefa misy fanatrihan'Andriamanitra ny fiainanao, tsy ianao izany intsony hangataka zavatra anankiray dia hitalaonao foana iny isan'andro. Fa ny fanatrihan'Andriamanitra riava. Afaka manova, afaka mijery, afaka mikasika ny fiainanao rehetra. Amen. Fanatrihanao Andriamanitra. Amen. Afaka mangataka an'izany mihitsy ianao androany ato anaty fifitababaka ity Jesosy manatreha ny fiainan'ny fahinana.
panare Teunatera Ilai Eomin Sansena Foundation of Sofia Desire is the short show I don't allow me now Sure, no, the fan about how but there I need now, there I need now. Hallelujah. Tell me now, it's so. They now, to find out, to Pumalalo. For never taking down, Matara. For foundation, now it's a Chandra. It's our so. I'm moving on underneath, no. Sulu fene bova so tell me now so so they allow for fire to Malalo. From there I can't keep on my time. Amen, Jesus. Tena feo mahery mihitsy andriavana sa Jesosy. Eo anilanao tiako. Ny asapanavana tena teneny mihitsy. Eo akaikinao ny mahatsara Andriamanitra. Eo ihany. Be ny olona maniry zavatra eo amin'ny fiainany, te hanana zavatra eo amin'ny fiainany, te hitoetra eo anilana olona, eo anilana zavatra. Fa rehefa tonga eo mananjavatra fatadiavana indray izy. Satria tsy ampy indriavana mana. Tsy mahafeno ny fiainanao zany. Raha mbola tsy Jesosy ny tonga eo amin'ny fiainantsika, tsisy mahafeno ny fiainantsika zany. Tsisy ampy zany. Mety mieritreritra fotsiny tsika mbola tsy eo le izy dia mitentsika rehefa ananako io dia milamina. Zany teny aminao riavana manana. Tsisy fiainanao milamina zany. Rehefa tsy mbola Jesosy ny tonga eo amin'ny fiainanao. Fa ny olona anankiray ahatsapa fa mety, ahatsapa fa afa-po izy amin'ny fiainany, dia ny olona manana Jesosy rehery andry. Betsaka ny olona efa nieritreritra. Ny olona fitahany devoly hoe avy manompoana andao hifanaraka tsika. Fa tena omeko anao mihitsy zavatra banga tsy ampy eo amin'ny fiainanao io mihitsy tena omeko anao. Inona ny ilainao? Voninahitra azonao zany. Laza omenanao zany. Vola aman-karena tena omenanao zany. Satria zany ny zavatra tsy ampy amin'ny olona. Fa zavatra mahavariana. Rehefa tonga tokoa ny olona dia mifanaraka amin'ny devoly dia tena mahazo an'ireo zavatra ireo ingeny olona. Ny devoly koa ingeny rehefa tsy mandaingy. Tena omeny. Ataony malaza. Omeny vola aman-karena. Omeny voninahitra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa reny olona ireny tsy mbola nisy naray azy rehefa na tena za zany tena sambatra. Za io tena feno fifaliana. Za io tena feno fiadanana. Tsy ravana mana. Nenina. Ny zato isanjato ny olona nanao pakta tamin'ny
devoly dia manenina ny afaka na hiteny izy na tsy teny ny ankamaroany tena efa miteny hoe manenina takizay tsy niditra tamin'ity lalanyity fa na reny tsy miteny reny ara-teneniko anao na manenina reny anefa inona ny tsy anamina dia avana malala tsika nefa rehetra halleloia tsika koa ny mba hampanantenan'i Jesosy fa ny Jesosy efa hampanantenanao me fiainana mandrakizay fiadanako nomeko anareo fiadanako navelako anareo izy Jesosy dia ao anatin'izany ohatrany tsy manonona vola Jesosy ohatrany tsy manonona tompona miliara Jesosy ohatrany tsy manonona fananam-be Jesosy ao anatin'izany izy ny olona ataoko inona koa izay fiadanana za teteny aminao fa ianao tsy niadana raha tsy tahina ny fiainanao ianao tsy niadana raha tsy tranona ny aretinao ianao tsy niadana raha tsy alamina ny fiainanao ao anatin'ny fiadanana daholo izany za mino fiainao io miaina n'izany ianao halleloia androany ravana malala atsika androany amakivaky anemana atsika androany teny amin'ny Jesosy za Jesosy fiainoy ny fanahinao fa za amin'ny ilaiko aza mangataka miliara aza mangataka zavatra ranofo fa andao ny fanahintsika ravana malala ny fiainotsika ny tsy androany ity tsy androany teny za Jesosy fiainoy ianao afaka ataonao ampandoliany zany izany afaka ataonao ampananganapana zany izany anao androany fiainoy anositra anao Jesosy afaka anositra anao ny fanamasina samitsika rehetra mivavaka ny toratrana atsika amitsika rehetra mihitsy zany izany androany amilanao samitsy nerinao anenina feno fasahina halleluia afaka manana tanana mihitsy anao nerinao anenika feno fasahina
Haleluya. Tenena usuria. Usuria. Haleluya. Rais. Wote sote mnaondoa rais unifanya imasi. Haleluya. Fenuz ai tubo. Fenuz ai dessocio. Fundusis ai dessocio. Fenuz ai tubo. Haleluya. Rais unifanya na demante. Havelau ida, havelau amém, não. Haleluya. Oh, ete não Jesus. Ete não armamento, não. Haleluya. Pura caideira na minha mão fica para eles. Eito de fala massa, eito fala cheia não de sócio. Aleluia. Aleluia. Amen. Jesus. Father, joy fala massa fenora mida ne no android. Raid ne no Jesus, raid ne no. Dia manana asa ho atao ianao ny fanamasina ravana rehefa midina anatin'ny anankiray dia manana tanjona izy idirany ao. Manan-javatra atao izy idirany ao. Tsy hoe miditra fotsiny ao izy dia tsy manao ninina ry havana manana. Fa tena manana asa ny fanamasina. Maniraka ny fanahiny Andriamanitra mba hiasa ny anatintsika dia hanao an'izany asan'izany ao anao ny fanamasina iray. Hiasa ao anao ny fanahin'Andriamanitra. Handresy lahatra anao raha mbola tsy resy lahatra ianao. Hanazavanao raha mbola maizina ny lalanao. Hanovanao raha mbola hitanao hoe zavatra tokony hovaina eny aminao. Hanafananao raha mangatsitsiaka ianao. Hanao ny asany rehetra, hanasitrana anao raha marary ianao. Izany ny asan'ny fanamasina. Hisolo vavanao raha misy zavatra tsy vitanao. Hiasa ao aminao ny fanahin'Andriamanitra andro. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Irahan'Andriamanitra fanahiny mba hanenika ny fiainantsika raha fanamana. Raha manan-javatra ianao any aminao any, hitanao mihitsy hoe tsy fitanizana izy, dia andaontsika ao amin'i Jesosy ravana. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Aleluia. Aminao fanahin'Andriamanitra anao izay azo atao eo amin'izay. Teneneo anjakao fanamasa atao izay azonao atao. Atao izay tianao atao fa ekena. Atao izay azonao atao Andriamanitra.
know what I know what I know what Nisavate I know what Nisavate I know too Inanuva Yanzira Nunari Nino Faketini chose Sometimes I know what's alright I know to Ninanuva Nyanzera Nunare Nina Faketini chose Sometimes I know what's alright I know what's alright We need to Oh, hallelujah. I know what's Sangira bitera ni fly fano Emi chakinda I know what ni mafini tu nuna vela nyana ku ni fitara naku sangira bitera If I found out in touching time, I know I know solo in fare piazza Tonight just in famiglia prata na festa Esereta ne tanto senza I know fanza cada zeuvo I know for Santa Oh Lord I know Pansake Mana pai Zany angelavana ny finoantsika matanjaka be tsika raha manan'Andriamanitra mahay manao amin'ny zavatra rehetra nefa tsy manana finoana hoe tena mahay manao an'io zavatra eo amin'ny fiainanao io. Ohatra ny hoe ianao zany manana olona anankiray ohatra hoe manana namana be ianao na manana mpitsara ianao ohatra ao amin'ny fitsarana dia io olona io tena hay mihitsy mamoaka didy manafaka anao raha ohatra ianao hoe voapanga dia matanjaka be tsika raha tsy mitoky amin'ny olona kanefa fantatsika izao fa tena rehefa izy no miteny dia afaka ianao dia tsika indray no misalasala amin'ilay olona mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra ravina tena azo itokina ary Andriamanitra dia marina amin'ny teniny fa hoe tena Andriamanitra manao hoe miandro no marina ozy izy ahoana moa izy
tahaka ny fipokandro maray tsy mitsahatra na tsy any mety atao vovonany dia tomboka amin'ny aizy kitrika io fingeravana manala tahaka nanamboaran'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ihany sy izay rehetra eo aminy any dia tomboka amin'ny tsy misy ninina tany foana maizina tsy mbola misy ninina Andriamanitra zany ny teny namorona tany eritreretinareo nge zany namorona tany zany Andriamanitra dia io tany io nefa mbola maizina zany hoe mbola tsy hita zany io izy rery mbola nahita io haleloia eo anteny zany Andriamanitra misy tany dia efa nisy ilay tany fa mbola tsisy nahita fa Andriamanitra kosa nefa mahalala fa efa misy io satria izy efa mahita azy na teo anatinao izy zany hitany fa efa niteny izy dia ary ny tany fa rehefa nisy amin'izay tany dia nataony tsara amin'izay io aizy na dia toboany io aizy na tamboniny lalina hoy ny tenin'Andriamanitra mbola tsy nisy mazava teo fa ny andro fotoana indray aloha Andriamanitra da nisy mazava Andriamanitra dia tsy nijanona teo amin'ny mazava fa hitan'Andriamanitra hoe raha efa mazava kosa ve ilay tany efa mba hita dia hoajanona ratsy endrika be ohatriny io ve ao izy Andriamanitra aleo tohizana ny asa haleloia teny tohizan'Andriamanitra ny asa dia namorona ny ranomasin'Andriamanitra namorona ny zava-maniry Andriamanitra namorona ny biby Andriamanitra haleloia dia tsy nety efa-po mihitsy Andriamanitra sy efa hitany tsara ilay izy fa mbola tsy ampy dia nampina foana mandra-patonga tamin'ny andro fahenina tonga mihitsy ny olombelona izay anjaka amin'ireo zava-boary rehetrarehetra afa-po amin'izay Andriamanitra izay ilay fipokandro maraina mitatao vovonana vao afa-po Andriamanitra tany amin'ny andro fahenina zany vao tatao vovonana fiainantsika iny ravana ohatr' izany santatra zao ianao eo amin'ny andro fafiro zao ianao eo inona avy zao nefa nampanirian'Andriamanitra sy nampisiny teo amin'ny fiainanao za mihitsy efa misy nanomboka tamin'ny fotoana nanatonanao an'Andriamanitra aizy kitrika tamin'ny voalohany tsisy ninina hitanao mihitsy tamin'ny voalohany fa Andriamanitra aloha efa nahita haleloia nanomboka ny teny an'izay Andriamanitra dia nasiana endriny ny fiainantsika dia mbola tsy tonga amin'ny andro fahenina tsika satria mbola tsy mitatao vovonana fa eny andalam-panatsaran'Andriamanitra rapanamana dia tsara foana ny fiainanao tsara foana ny teny amin'ny olona rehefa vao manompo an'Andriamanitra no zao foana ny teninay tsy ile ratsy zany tsony io izay dia azo antoka fa metsara tsisy olona manompo an'Andriamanitra zany ka miaratsy ny fiainana na mepoty fa tsy maintsy metsara fa betsaka ny olona tsy mahandro an'ilay andro fahenina fa vao hitany fotsiny andro faharoa sy andro fahatelo vao nisy lanitra fotsiny dia nisy ranomasina dia lasa izy nandeha dia nijanona teo amin'ny ranomasina kely izy nefa tokony mbola hisy zava-maniry tokony mbola hisy hazan-dranana anatin'ilay ranomasina ratsika haritra ao amin'i Jesosy fa tsy maintsy andresena ny voahanao eo rehefa namanana
Haleluya. Tena tsofokana amin'ny ala Jesosy mihitsy mba hoentinao mody izany izany. Amen. Mibata izany fandresena izany indray anao mandritra an'io henevana io dia hoe ao ny resika amin'ny heriny androany
Ijoro vavolombelona sy anome voninahitra an'Andriamanitra fa avy nandresy. Halleluia. Izay koa ny fotoanako teto androany dia anankiray farany entiko irariana soanao ty izy ty. Halleluia. Amaranantsika ny fotoana androany fiderana miarindratsika miao neto raha mbola sotonga any amin'ny rahalanitra Jesosy dia nety foantsika isaky ny sabata tahaka an'izao. Samy mahetsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny fanaovantsika veloma ary ty aza mbola mipetraka fa fiderana be.
Alléluia. Mbola tsy mitatra misaotra sy manome voninahitra anao zay Andriamanitra. Ny amin'ny fotoanandroany izay nomenao anay mbola ahafahanay indray matoky anao. Misaotra anao zay Jesosy satria mbola tapavory eto indray zay hiain'ny afatrao ny fampahery amin'ny alalan'ny teninao. Raha iso ny fiderahana zay atolotra anao eto androany dia meteza anao Jesosy anatrika izao fotoana izao, meteza anao anatrika anay eto androany, fa raha tsy eto ianao dia mangingina rehereto zay Jesosy. Meteza anao hidina eto androany ianao ny fanahinao masina, ampianatra anay ny didinao, ampianatra anay ny lalànao, ampianaro izahay amin'ny voninahitra anao, ary oka tsy hisy alamaina eto zay amin'ity androany ity fa samy andray izany kasika izany. Fa io dia zao tsy ny tsirairay avy, fa io dia zao tsy ny isa-tokantrano, misy sambatan'olona. Mba tena eo tany lonaka ny rizan'ny teninao zany tokoa anie zahay. Makataka soa amin'ity androany ity, ny tanamaherinao, ny tanam-pahasoavanao hametraka ty anatinay, izany hoe teny mamy hitondra fiainana ho anay. Jesosy misandrata ianao amin'ny avo indrindra, misandrata amin'ny ambony indrindra, fa mendrika anao zany toerana zany. Dia mitenena fa voninkelao anao zay ny fanatreana anazy rehetra ny devolo sy ny satana sy ny finombiny dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy dia tena hoe ho feno herinao ny fotoanana eto androany. Ialy eto zay androany tena feno herin'ny fanamasina, feno ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho andro lehibe ivoahanay mpandresa ity andro ity androany. Mitenena fa voninkaina anao zay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Anao irairaitsika dia hitsabatrany amin'ny toriteny irahavantsika rehetra zay tonga eto androany dia raisoary ny baibolinao dia anao ira anankiray mahafinaritra be tsika angalantsika toky tsara fa Jehovah no miadidi ny fiainantsika. Ny finaritra daholo. Hallelujah, 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 so much. Hallelujah, hallelujah, so much. Hallelujah,
samatra Hallelujah menanawa Hallelujah samatra Hallelujah menanawa Hallelujah, samatra. Hallelujah, menanawa. Hallelujah, samatra. Hallelujah, menanawa. Alleluia amin'ny fifaliana lehibe ndray raha lasina bavy malala no irana amintsika amin'izao fotoanano izao falipendriny mihitsy ny tenako androany miona aminao eto ary dia manonona ny fiadana-tompo amintsika rehetrarehetra isatokantrano isam-batan'olona dia ara-bainana tratra zavata masina izao tsika dia matoka fa raha miaraka etotsika dia samy azo hery miala eto dia tsy alamaina eto ianao androany fa tena hoe azo hery tanjaka ary azo fahasalamana ihany koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra raha tsy salama ianao tonga eto dia manentana anao maretatra amin'ny farany dia andao hositranina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao hositranina ny vatanao hositranina ny fanahinao dia hositranina ny sainao. Alleluia. Tahito paritsika rehetra nataoko mihitsy zay izy hoe adidin'i Jehovah ny fiainantsika satria mikasikasika n'izany ihany ny azontsika ny tolo-teny raisitsika androany. Misy fanahiana tsy mety afaka anatintsika ao dia ny amin'ity fiainana ity ary resaka manokana antsika androany anatin'ity tolo-teny momba ny vola sy Andriamanitra. Momba ny vola sy Andriamanitra. Hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny izay tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Timoty voalohany. Ao amin'ny Timoty voalohany Timoty voalohany no jerentsika Timoty voalohany toko fahenina andininy 7 ka hatramin'ny 10 no vakitsika amin'ity androany ity. Raha vakitsika aloha ny andininy 10 Timoty voalohany toko fahenina andininy 10 dia izao no teny vaky zao minaran'i Jesosy. Tany tompon-kadaka Berta hitody tany Jesosy isika rehetrarehetra asan'ny apôstôly Hortensine, Rosemine, Tizana de Madagascar, Igny Rodriguez, Jessica Patiti, Lazana Sylvie, Mampionina, Kodanela, Jesosy Mpandresy, Erika Raka, Marizo, Marie Angela, Rantalina Maisarina, Lazana Monika, tany tompo Adina Suzelle, Melisobe Anjana, Erika Raka, Angèle Pagès, Lovetina, Kadaka Malala, tonga soa daholo
isika mianakavy. Timoty faharoa, Timoty voalohany toko fahina dia ny fahafolo no vakitsika voalohany dia avy eo vakitsika mamokaina dia ny fahatelo ahitantsika azy. Hoy tena Andriamanitra mana hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatrapitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Androany antsika tena hijeriny mihitsy tsika androany ny voka-dratsy ny fitiavam-bola. Averiko ny fitiavam-bola fa tsy fototsy ny fananam-bola. Samy hafa ny olona manam-bola sy ny olona tia vola. Samy hafa izay. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, izany hoe miainga avy eo zany ny ratsy ny miainga. Tsy nisy mpangalatra zany raha tsy nisy ny vola. Tsy nisy ny mpamosavy zany raha tsy nisy ny vola, satria noho ny fananany le ray vola dia fananany fiainana mahafinaritra, dia nahatonga fialonana teo amin'ny olona anankiray, dia nahatonga azy nandeha nahamosavy ny eritreritra ratsy. Vola ny fototry ny ratsy rehetra. Ny fiaingano io zany vola daholo zany ny fototra. Androantsika tena hiresaka momba ny volontsika. Andao aloha vakitsika aloha manomboka ny andininy fahatelo. Jerena tsara fa rehefa nanafatra farany ho an'ny Timoty Paoly dia soramandry amin'io Timoty voalohany toko fahina andininy fahatelo io dia hoe fananarana sy teny farany ho an'ny Timoty. Ny zavatra farany matetika tena zava-dehibe. Amin'ny Jesosy andininy fahatelo, Timoty voalohany toko fahina andininy fahatelo. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilefa, dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia mihebihebo foana izy, ka tsy mahalala ninninona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina, sady efa nialan'ny fahamarinana manao toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra homban'ny fianinana, fa tsy mitondra ninninona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy ahatondra ninninona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafy isika dia oka hianina amin'izany, ary izay tahanan-karena dia latsaka mifakam-panahy sy mifandrika ary mifilana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona mifandringanana sy ny fahaverezana. Azonareo tsy haveravana izany ny vokatry ny fitiavam-bola. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ratsy rehetra, koa ny sasan'izay fatrapitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo. Alleluia. Amen. Ohatra misy feo kely, misy bruit kely ohatrany aminareo. Andatsy dito aloha mizatra reglena kely fotsiny vetivety ravana, ohatra misy bruit somary tsy dia mampahazo aina ny miaino azy, mino fa henonareo any zany. Halleluia, misy bruit hafahafa ozy lovely, dia efa vonona le bruit hafahafa. Zay ve mety lovely? Ohatra misy olona matory, tsisy matory mitoriteny daholo. Ia, afaka le bruit mino fa afaka. Timoty voalohany no vakitsika teo. Tena ratsy ravana le fitiavam-bola kay. Ary le izy ity fitiavam-bola ity tsy any amin'ny resaka business ity no resahana. Na dia mahatonga zavatra ratsy koa na any amin'ny fiainana izao tontolo izao ny vola. Araka ny teniko taminao hoe fitiavam-bola daholo no mahatonga an'ireo zavatra rehetra mitranga eo amin'ity fiainana ity izao. Misy ny fifaninanana, resa-bola. Misy ny zavatra dia resa-bola, vola hozy izy ilay olona izay. Alleluia. Ny vola, fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra.
ho le tenin'andriamanitra hoe rehefa tafiditra ny resa-bola na de any amin'ny asan'andriamanitra de adinitsika ny toe-panaraka an'andriamanitra de ny zavatra rehetra atao a lasa maninona lasa manao toe-panaraka an'andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Resakitsika raha zao karazana olona be deaibe ny simbain'ny fitiavam-bola tao amin'ny baiboly tao, olona tokony ao ambany fahasoavana fa ny simbain'ny fitiavam-bola tao anaty baiboly tao. Ozy ny mpitoroteny rehefa ankitsika vedety ny mpitoroteny de verina amin'io timototsika ho mpitoroteny toko 15 andininy 7 hatramin'ny 1 izay ty vola tsy eto voky vola ary izay fatrapitiarena be a tsy eto voky ny fitombokarena fa zava-poana koa zany. Raha mitombo mifananana de mitombo koa mimpihinana azy ary inona ny soa azon'ny tompony afa tsy mijery maso fotsiny azy ihany. Mamy ny torimason'ny mpiasa na ho makely na ho mambe izy fa ny abeany ananany manankarena kosa no tsy ahitany tory. Solomona zany a izay fantatra fa nanoratra ny ina moa ny mpitoroteny de tena resy lahatra. Ny olona miteny de olona manam-bola. Hitantsika tsara fa matetika de i Solomona de nisan'ny miteny mahazava-poana ny vola nefa izy tena tompony vola. Ny mpanankarena ny mpanjaka nanan-karena indrindra tao a tao amin'ny baiboly de Solomona. Fa izy eo ampotiny mahita ny maharatsy an'io zavatra io ary tena manimba zavatra revana ny vola. Tsara fantatritsika aloha hoe nareo hoe mandinika fa io vola io daholo no mangalatra ny fotoanatsika ary ny zavatra tena mahavariana rehefa niteny Jehovah-Andriamanitra ny ohabolina toko 7:12 de niresaka manokana momba ny vola Jehovah-Andriamanitra any amin'ny tseobolina ka tseobolina toko 7:12 fa any amin'ny ina moa izy ty any amin'ny Matio. Jesosy ny teny any amin'ny Matio toko 9 azafady aloha Matio vakitsika aza mbola mijery le ohabolina teo lefa ho resantsika ao arina io fa Jesosy ny resaka any amin'ny Matio toko 9. Hoy ten'Andriamanitra tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Jesosy ny teny anio a. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alana ary ny anankiray ho tiany, fa ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Mahavariana fa ty mamona tena grand time mihitsy ary mahavariana fa ohatry ny zavatra azo ampitahiny zany. Ohatra hiteny hoe izy tsy misy tsy mahay tia ny dada sy neny nareo. Dada sy neny zany zany azo atao mihitsy hoe iza ny tianao dada sy neny. Tsisy ampatsy amitsy ampatany hoe iza ny tianao dada sa i maître any am-pianarana. Tsy azo ampitahiny zany. Fa i dada sy neny samy tia ny janany de azo ampitahiny iza ny tianao dada sa neny. Ka eto zany Jehovah-Andriamanitra ny Jesosy de niteny nampitandrina ny olona tandremo fa misy Andriamanitra anankiroa eto amin'ity zao tontolo zao ty. Jehovah ny ray a de mamona ny ray. Ngezakerevana zany zavatra azo ampitahatahina kely amin'ny Jehovah zany. Izy aloha tsy hita amin'ny Jehovah mandrakizay fa eo mason'ny olona tombona be mihitsy ny teny Jesosy tsy mahay manompo tompo roa nareo zany hoe azo tompona daholo reo. Ary zay manompo ny anankiray a de tsy mahay manompo ny anankiray ary zay manompo ny anankiray tsy mahay manompo ny anankiray. Ary mitombona le tenin'ny Paoly nananatra any Timoty izy fa tena tsy azo atao tafiditra ao amin'ny mpiangonana ao amin'ny fonon'ny mpino mamona fa raha vao tafiditra ao io de na ny asa fanompona aza mivily de na ny fanompona an'Andriamanitra ary de mba azahoanao zavatra tsisy. Tsara fantaritsika ravana
fa maninona ary misy ny vola izy manao hoe vavanatana zany atamin'ny oviana ary nisy ny voalohany ny vola de za mba nandinika mba nanao fanadihadiana kely de zao zany ny tena marina misy mpanjakany zany firenena atao hoe Lydie zany zany hoe Turquie am'izao andro iainantsika zao de Zizé ny anarany mpanjaka Zizé i Zizé io zany taloha ny olona zany mifanakalo takalo ny fiainana taloha fa tsy nisy vola ohatra hoe ianao mila vary za mila hena de meko vary ianao de za menao hena ianao mila sira za mila siramamy de mifanakalo tsika de atao fanatsahana ianao raha mila volamena za manana volafotsy za mila volafotsy de natao ny fandanjana tamin'izany de volamena kosa betsaka ala ngezangeza kokoa noho ny volafotsy de raha volamena ray zany ohatra ray tanana ohatra ny zany de mba tokony atakalo volafotsy roa tanana satria volamena mbo ngezangeza kokoa mba amirapiratra kokoa zay ny angan'ny fiainana teto tany tsy possible mihitsy zany hoe omby atakalo saka amety saka 20 de omby ray ohatra zany nanomboka nampiasa ny sain'ny olona tsy mifandanja izy zany de nietrehitra am'izay le mpanjaka atao hoe Zizé mpanjakan'le fanjakana atao hoe Lydie hoe alao asina fadabinana izy ty de nanomboka nanefy vola izy de nanefy vola izy de nataony am'izay zao ny ty anomboka zao de ty ny ampiasaitsika meko an'ty ianao zavatra sarobidy ty de ameo vary ohatra de iny olona indray manana n'iny vola iny le avy ny tefeny iny de mandeha mividy hena de le manakena indray manana an'iny de mandeha mividy sarety ohatrohatr'izay zany ny fandehan'le izy de nanomboka namboarina am'izay ny vola de nanomboka zay nanana an'le vola de afaka manao zavatra de nanomboka tsy de nyfanakalokalo zavatra tsony ny olona fa manana an'le vola kely le zavatra ny tefeny iny to zany ny vola viny nisy voalohany vita tamin'ny volamena de avy eo am'izay nisy ny vita tamin'ny volafotsy de zay natonga n'izy hoe lasa nanomboka nisy valeur ty kosa volamena ty kosa volafotsy na hitanandreo koa de ny fomba fahitana azy mbola sarotra de rehefa sarotra hita izy zay de lafo vidy de mora hita moa izy de varahana sy vy mora hita de ohatr'izay zany netombohan'le izy de nanomboka teo am'izay nanomboka nisy ny fifanakalozana de tsy zavatra samy zavatra tsony natakalo fa raha mila vary ianao de meko an'le vola de menao vary na tsy manana zavatra takalo ary fa izy zavatra kely iny de fafahako manakalo an'le izy toroako mihitsy ny netombohan'le izy ka toroako mihitsy nge zany takalo zany podany raha zay le izy fa zao ny zavatra tsara fantatritsika io Zizé io de olona raindany mpanompisampy ny koizana raindany ary tena mpanompisampy tena ny koizana izany mpanjaka Zizé zany ary zany Zizé zany de na ny filôzôfa ary nanaiky an'izany tena hoe nanaiky ny pouvoirany satria izy io de nahita pouvoir nanana pouvoir afaka manjavona izy rehefa mahita ny olona de rehefa manjavona izy mahita ny olona mahay manjavona izy de afaka misy mpanjaka teo amin'ny firenena nisy azy taloha fomba nangalana ny fanjakana izy manjavona iny de miseho am'le vadin'le mpanjaka izy de avy eo am'izay ny olona tsisy mahita azy fa tsy le vadin'le mpanjaka tantara lavabe ohatr' zany tsy afaka tantaraiko aminareo be satria manjary lasa ny fotoanantsika fa avy eo de ny vonoany tamin'ny fomba tsy hita maso ihany koa le mpanjaka ohatrany hoe fanamanam-bady reny zany le mpanjaka Zizé tamin'izany de izy ny namorona ny vola zany hoe olona tena milomano izy manompo sampy tena mpanompo sampy be mihitsy reny mpanompo an'renyle mity le mpanjaka grika reny izy de misy karazany be deabe izy namorona ny vola zao rehefa namalala sady namorona ny vola izy nanompo ny sampiny izy tsy nanompo an'Andriamanitra tsy nalalany tsy ndraraha zay Jesosy izy mbola talohan'i Jesosy ny aina 10 taona talohan'i Jesosy izy no ny aina fa tsy narala zay Andriamanitra izy fa rehefa nanao ny vola am'izay de nanomboka nalaza ny vola
dia nitetitety firenena maro amin'izay ny fampiasana ny vola ary fantatry ny olona fa tena ilaina ny vola ary hitan'ny olona amin'ny mahazava-dehibe ny fananana ny vola. Dia nanomboka teo mifo maraina ny olona hitady vola dia matory amin'ny alina ny olona mieritreritra ny rapitso maraina mba hitany vola. Dia jerenareo amin'izay nge zao fiainantsika izao hoe inona ny zavatra tsy mifototra amin'ny vola, inona ny zavatra tsy mifototra amin'ny vola iainanao zao, inona ny zavatra hitanao eto tany ka tsy mifototra amin'ny vola. Raha misy ny ady maneran-tany reo mifototra amin'ny vola nge reo, vola nge ny miasa anatin'ny ady, vola nge rehefa na miasa anatin'ireny bomba ray mipoaka reny nge vola. Inona no mahatonga an'ireo tandrevana sy ny Amerikanina reo manapodika an'ireo fitondrana izay mijoro amin'ny maha fitondrana azy ao amin'ireo firenenan'ny golfa reo, ireo feno petrôly reo, mba azahoany ny petrôly, mba azahoany ny petrôly satria maninona ny petrôly ao misy ny vola. Maninona moa ry havana hainareo tsara angamba zany politika zany fa anisan'ny nampanankiran'ny Amerikanina maninona moa zany manao mamorona ady atsy izy amin'ny firenena hafa dia mamorona ady atsy dia reo amin'izay miady dia izy mamatsy fitaovam-piadiana. Tena ndroso be mihitsy ny fidiram-bolany na nitafihana na voatafika mividy fitaovam-piadianao aminy vola daholo, miodikodina eo daholo zany ny zavatra rehetra dia miodikodina eo amin'ny vola. Mangalatra misoloky mamono olona vokatry ny vola daholo hoy Ranabavy Angelina Rodriguez. Ny tena zava-doza dia zao lasan'io vola daholo ny fon'ny olona dia miodikodina eo amin'ny vola eo daholo. Vao mieritreritra ny hoe harena, vao misaina tena ny hoe harena dia vola no tonga ao anatin'ny saina. Dia zavatra tiana tenenina tiana tongavana zany dia zao ny namorona ny vola aloha tsy Andriamanitra fa ny namorona ny vola ary dia olona tena contre n'Andriamanitra. Ary inona no tanjona tamin'ny namoronana ny vola? Mba hangalana ny fifantohan'ny olona. Ary ny fifantohan'ny olona rehefa lasany amin'ny vola izay teneniko anay tsy vola lela vola ihany fa mikasika ny vola rehetrarehetra. Manodidina ny vola nge ny asantsika, manodidina ny vola nge ny fitaovana ao tokantranontsika vola daholo nge reny, manodidina ny vola nge ny fiarakodiantsika, manodidina ny vola ny asantsika ny ambadibadika any, manodidina ny vola daholo. Ozy ny lanesaka tamiko tamin'ny tenante fa maninona rozy izy raha mba ohatra hoe tonga dia omeny fanjakana vola daholo fotsiny ny olona dia tsisy an'izany mitady vola zany dia tsisy problème, tsisy an'izany hoe tsisy vola. Ohatrany tonga dia zany banque centrale dia miimprimer vola be dia anaterana vola izy atokantrano olona, tsisy tsozy zany hoe andeha hitady vola, tsisy hoe tsy manam-bola, tsisy an'izany, manam-bola daholo ny olona. Dia mikorotana ihany no fiainana raha zany. Tena lasa ny saiko nietritra izay tenin'ny olo izay marina tokoa zany fa raha vao ohatra hoe manana vola daholo ny olona dia mety manam-potoana amin'izay ny olona. Misy olona tonga zao, misy olona tsy tonga eto zao tsy tonga amin'ny tandrina sabata fa lasa ny asa, tsy maintsy miasa, tsy maintsy miasa sao dia voaroaka amin'ny asa. Ary raha voaroaka amin'ny asa dia tsy mandray vola amin'ny farany volany, rehefa tsy manam-bola dia tsy manan-kohanina. Ozy hoe manao ozy izy raha hoe tonga dia omena vola daholo fotsiny ny olona dia tsisy azany tsony hoe mitady vola fa samy manam-bola, tsisy mitarana tsony rehefa manam-bola kely fa samy manam-bola daholo ny olona. Zaraina fotsiny vola. Milamba ozy izy ny problème, mety lamba tokoa problème. Vola no izatry ny fiainana, ny problème rehetra miaingy eo amin'ny vola daholo. Mikorotana ny tokantrano. Ina mahatonga ny tokantrano mikorotana? Vola. Miaingy amin'ny vola io. Manamanam-bola raha miseha dia misy vehivavy tsy manamanam-bola dia voasariky ny vola, manamanam-bola madama dia mety tsara dia misy dia miodikodina ao daholo.
mitikodinao daholo ny zavatra rehetra ary de teny aminao manao hoe potika hatramin'ny fifandraisan'olona amin'Andriamanitra ary ny vola de tena rehefa nandinika de ohatrany hoe ny fironina anadinoan'ny olona an'Andriamanitra ary ny olona rehefa eo ny vola adin'ny olona Andriamanitra. Ny akabetsahan'ireo olona mitady an'Andriamanitra mivavaka ireo tsy manam-bola e. Ny akabetsahan'ireo olona vita manao alim-bavaka sy ny sisa renge tsy manam-bola e. Dinianao zay tena haiko izay. Ary efa solavitra nge ny sainao hoe ireo olona mitomany mitady an'Andriamanitra mifadianina sy anontaniange ny problème andreo hoe 7 isan-jato problème ana vola misy idirany amin'ny ara-bola mety marary a fa mialohan'ny tedavana an'Andriamanitra nitady vola ireo no hitsabonana aretiny nitady vola ireo ievacuena n'ilay marary fa tsy misy. Alléluia. Antanio daholo tsika rehetrarehetra renay moa de tena vola mihitsy e. Misy rahalahy mpiara-bavaka taminay zay zao teneko anareo voalany izy any tena tanaty fahantrana lalina mihitsy zany izy mivady nefa izy mivavaka de ozy tena leobe miodikodina ozy izy rehefa mivavaka izy miankavy de zao no teneniko nandohalika zao teneniko Jesosy me vola Jesosy me vola fotsiny tsotro zao satria zay ny tena antony rehetrarehetra io. Zangy izy mandeha mifady anina e, zangy izy manao vavaka teny hoe, zangy izy mandeha manao asan'Andriamanitra e, tena tsy manana ninina zao amizay teneniko Jesosy me vola efa reraka ao izy zay teneniko Jesosy me vola. Enjana fitavana an'io vola io ary io tonga de anatintsika an'Andriamanitra io. Ary zay mahatonga na tory an'ity teny ity androany manao hoe ny zavatra rehetra mihodina eo daholo ny vola. Rehefa ihodona ny vola ny zavatra anankiray de vokatra vola daholo ny antony anaovana ny zavatra io. Hitanareo ry havana anisan'ny mba zavatra mahafinaritra eto amin'ity fandarantsika ity fa vao mafana no meko anao izahantsika tsy miodikodina eto ny vola. Tena miezaka tsika tsy miodikodina eto ny vola fa raha iodikodina nanomboka iodikodina eto ny vola na ny anaovana an'izao fandarana zao ary de araka re voateny tao amin'ny taizany ny nisany izy voateny tao amin'ny Timoty ngamba izy tao izy teo ozy izy Paoly de mihabe foana izy tsy malala ninina fa adala fiadikevitra sy fiaditeny izay mahatonga fiaronana fifandonana faratsiana fiahiahin-dratsy fifandirana lalandava fanao ny olona vetaveta saina sady efa mialan'ny fahamarinana manao toem-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Raha miodikodina eto miezaka tsika ary ezaka mandrakizay tsika tsy iodikodina eto amin'ity fandarantsika ity ny resabola fa raha manomboka miodikodina eto ny resabola de tena enko anao ry havana potika ity fandarana ity, potika ny asan'Andriamanitra, potika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra vao manomboka miodikodina ny resabola. Ny olona rehefa tafiditra anatin'ny fitiavam-bola de ozy le mpitotena zay ty vola tsy mety voky vola. Misy olona manam-bola de faly izy rehefa manam-bola de miaina eny izy rehefa manam-bola fa ny olona ty vola indray raha mahazo izy androany de mbola te azo izy raha pitso de raha vao tsy mahazo izy raha afaka pitso de marary izy satria tokony nahazo izy. Nisy lesona anankiray tena anisan'ny tena navarinana lesona ngeza be teo amin'ny fiainako nareo hoe mba nahita an'le film hoe les dieux sont tombés sur la tête, les dieux sont tombés sur la tête misy film zay film africain zay izy mahita an'izay misy acteur atao hoe Nixo tsy haiko zay mamaky azy na tena zay fa ohatra hoe Nixo zay ny anarany izy io de le olona hitanareo
le olona le mialatsiny tena hoe sauvage reny misy le tena mbola olona tena sauvage any anaty tany efitra any any Botswana moa zany izy ireo foko any Botswana tantara tena nisy izy ty le tapenareo amin'ny Google fotsiny les 2 sont tombés sur la tête zay de film nampime be izy film tam'zay mbola kely tamin'ny taona telo amby valopolo tany zay nahitan'izany film mbola kely tanzany mbola milahatra ny cinéma tao Madagasikara mijery an'izany film zany fa mahampime le izy zany tantara sady publicité be an'ny Coca-Cola le izy le tantara zany de niodina teo amina resaka nisy olona nandeha hélicoptère de nisotro coca de aveo natsipony taty amin'ny tany le navoakany le tavoangina coca de nilatsaka am'izay teo am'le fokondry Nixo de iny am'izay de lasa natonga problème be teo am'le fanjakana iny le tavoangina coca iny de lasa ohatriny hoe izy zany tena ohatriny hoe ody ratsy iny tamin'zareo satria tamin'ny edivana iny de misy fotoana iny ny famonoana misy fotoana iny itoton'olona vary de edivany anankiray de miady de nandeha tongotra lavitra mihitsy Nixo andeha andevina an'iny satria hoe iny no nahatonga lay de sy nahatonga le ohatriny hoe ozina teo am'le foko zany ny fatongavany iny tavoangy tsy fantatry zareo iny hoe inona fa hoe fatongavany zavatra mangirangirana ohatriny tsy fantatra iny de lasa mihitsy izy nesorona teo am'le foko de nandeha lavitra mihitsy Nixo andeha andevina an'iny fa am'zareo any hoe sampy iny am'zareo any izy hoe Andriamanitra ratsy iny tana hoe ny lesona ngezabe ndraisiko tamin'iny film iny de zao reny foko reny Nixo iny de nentina tany Hollywood hanao an'le film fantatrareo hoe zany olona tonga any Hollywood manao film zany karama be mihitsy zany amina million de dollars ny karaman'ny olona manao film any Hollywood ary rehefa tonga ny de lasa manomboka malaza izy de manao film kely izy amin'ny voalohany de manomboka manao film be de manao film tena izy mihitsy ny rôle de iny izy efa tena tapakatra mo be de tsy mionona amin'iny fa teanao foana teanao film avao de teanakarena matetika ny olona mpanao film Hollywood ao tafiditra anatina franc-maçonnerie tafiditra amina fanompotsisampy avolenta mivavaka amin'ny devoly am'izay manao pacte amin'ny satana am'izay mba homeny satana iny meny satana rôle meny satana toera jerenareo daholo ny afaran'ireny olona malaza Michael Jackson rehetrarehetra reny rehefa tafiditra ao de manomboka malaza fefa feheziny devoly am'izay ny fiaina tsy Afrique du Sud iny fa any Botswana zany reny olona reny fa le nitournenan'le film mety Afrique du Sud na ohatry zany fa tany amina toerana tany amin'ny fokondra mihitsy tany Botswana reny de ina zavatra mitranga de rehefa nanao film tany ty olona ty izy no acteur atao Hollywood tsy niraraha vola indrindra nomena vola izy ravana ngambany $50,000 namena anazy sady tsy tezitra izy tsy nalahelo ny tena marina tsisy nilany an'le voly avy nanao an'iny film iny izy vao maty vaingana mantsy izy iny de tatsaroko de vao avy nanao an'iny film iny izy de lasa izy miverina tany amin'ny tany efitra misy azy tany amin'ny fokony misy fotoana tantara ny olona raiky tamy fa ampatorinana hôtel le tsara tarehy be reny izy de tsy hay no matory eo amin'ny fandrina de matory eo am'le grodiny izy sady tsy miakanjo zay no mahazatra anazy tena hoe tena tsy nety tamin'le fiainana de satry tsy andriny nandeha nodina tany amin'ny fiainana nisy azy de nomena vola izy nanao le film fa tena tsisy nilany an'le vola tsisy ilany an'inany amin'ny any lasa izy miverina namboly de le miaza de manapatapaka hazo de mihinana vokatry ny tany de mamono miaza de mihinana ninyeniny zany ny fiainana zay ny nafinaritra anazy mandra-pahafatiny tsy lasa olo tsy niaina taty tany Hollywood izy na tany nininy fa niverina tany tsisy niraha iny an'le vola mihany nefa iny vola iny de anisany napiditra vola be ho an'ny mpanao film atao Hollywood napiditra vola be ho an'ny Coca-Cola nahazo tombony daholo zany ny olona fa izy ndray ohatry tsy nahazo tombony fa tena tsisy niraha iny an'le izy tsy tena kory zay ampiasana an'le vola tsisy nilany an'le hoe laza na ohatra zany fa nalaina fotsiny izy de zay fotsiny zany vita le film miverina ny aina tany amin'ny tenany tsy lasa hoe olona taty am'izao tontolo zao tsony iny fa miverina ohatra n'iny le manao salaka kely iny de le tsy manao akanjo de le miazakazaka de olona le ohatrany hoe olona tena le any ambanivohitra be reny
mandra-pahafatiny izy ohatry niny lesona antsoako de zao tsy nisy heriny tamin'ny Nixon le vola tsy lasa mpanompo sampy ohatry ny olona nanao film izy de nalaza izy fa tsy tonga taka ny olona hoe lasa malaza be lasa taka nyreny mpanao film hitatsika reny tsy niinteresse anazy zany ny tena marina izy tsy tonga tsy lina tamin'ny fanaovana film fa nalain'ny olona izy mba aneo an'le fiainana tany de nanaovana reny publicité ana Coca-Cola sy ny zavatra de nentina nanaovana mampime de fantatry ny olona hoe asarika olona ny zavatra raha ataony fa tsy niinteresse anazy zany izy tsy nanao an'izy na tsy loatra tsy raharaha ary efa avy nanao an'izy izy de miverina tany amin'ny taniny izy teny ai de nalaza be mihitsy tsy nandre vola izy satria tsisy rany an'le vola mihitsy tena fiainana iny lasa izy miverina tany de tsy nareny izy vola tsy na ohatrany hoe anisan'ny acteur mora karama indrindra nefa nazahoana vola indrindra tao Hollywood iny lehilahy iny any lesona azo tsoahana tsy nisy heriny tamy le vola tsy nampiovana azy le vola tsy nampiovana azy le laza satria le laza iny tokony nazahoany vola le vola mihitsy tsy nyrara iny de miverina tamin'ny fiainany normal izy ohatrany iny ny tao anaty film ohatrany iny ny fiainany talohany iny nandritran'iny tao arinan'iny mandra-pahafatiny de ohatrany iny ny fiainany tsy nampiovana azy Nixon foana ny anarany Nixon foana ny fiainany reny foana ny fiainany nentina niditra hôtel ao izy manotantara ny olona niaraka zany fa tena nahirana teny ty ainy zany tsy ty fandrina zany iny tsy ty an'zany zavatra luxe zany hoe mba acteur tena malaza ty fa anata tsy ty iny zany tsy ty iny zany rehefa malalaka tsika erika de jerentsika amin'ny groupe les deux sont tombés sur la tête fa mampime be zay film zay tena mampime nampime tam'izany moa mampime fa osin'iny le izy de avy eo amizay de zavatra tiako atongavana de zao riavana raha itsika no manao ohatran'iny lehilahy iny raha isika no manao ohatran'iny le azika ohatran'ny be tabe nareo no ohatran'ny be tabe nareo no tsy nahita le film io hoe de mbola tsy hitanareo ve film io za so siako anareo io le lehilahy mbola tsy hitanareo ve film io lefa malaky re de mba jerevy io le tavangana coca io atanany io de io ny tarehany hitanareo ohatry le olona le any ambavohatra be le tena le mbola tsy nalala nininy reny mihitsy io zany olona zany de rehefa malalaka de jereva tsy fahotana mijereva film mampime fa tsy film daladala kory fa mahafinaritra be le iny de sy le tantara de zay ny lesona azo ndraisina tamin'iny alleloia alleloia ravana zara tiako atongavana aminao de zao tao am baiboly tao de betsaka ny olona lavo tamin'ny fitiavam-boly io hoy Jesosy tandremo mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo eto de avahako mazava tsara Andriamanitra tsy manameloka ny fananakarena ny obolina 10:22 maraha teo miteny fa ny fitahiany Jehova mampanankarena tsy olana amin'Andriamanitra tsika manankarena fa ny fitiavan-karena tena tsy tian'Andriamanitra ary tena fery ary tena loza miantona sy loza mitatao atsika tao am baiboly tao nisy olona tokony ampiasain'Andriamanitra fantatrao ny tantara ny Balama misy mpaminany atao hoe Balama tena nanana ositra tsy nisy ohatr'izany zany Balama zany vao miteny raha tsodrano zany tonga de tanteraka raha manozina zany tonga de tanteraka ary fantatry Balaka zany ilay mpanjaka icontrean'ny zanak'Israely de nalainy Balama izay mpaminan'ny Israely de nitambazany vola iamy efa nahita mihitsy ohatran'izay mihitsy le zavatra tantarainy iamy ohatran'io tantarainy iamy mampime le film fa lesona notsoahantsika tao anatin'le izy
ina moa tsika tena hita adiniko tamin'le namakely commentaire ny amo Balama de olona nampiasain'Andriamanitra fanaiky ao aviliny Balaka izy de nitambazany vola satria fantany fa ty vola de nitambazany Balaka arena no tambazany Balaka vola sy arena mba hanozona ny zanak'Israely zany veravina de mbola tokony isalasalana hoe anao ve mpaminan'ny Israely ampiasain'Andriamanitra haminany eo Israely de tokony possible ve anao hoe hanozona ny zanak'Israely i Balama sy ny teny tamin'ny Balaka hoe tsy hanao an'izany iah sanatria fa i Balaka koa ny teny fa vola no nomena vola sy arena lasa nanomboka ny teny Balama hoe alao eritreritra alao anontanian'i Jehova zany ve tokony anontanian'i Jehova fa ny tena marina efa tratran'le aretina i Balama ary zay tratrany io aretina io na de zavatra tsy tokony atao ara mbola anontaninan'Andriamanitra hoe andeha ho atao nisy lehilahy anankiray ty vola ty arena atao amin'ny zanak'Israely ka lasa ny firenena ray manontolo ny voaozina tamin'ny andron'ny Josoa bakeo ny amin'ny Josoa toko fafito any misy lehilahy atao hoe Akana le tsy nataty nahita zavatra volamena sy vatsoa sy firavaka isan-karazany tena de ny teny azy hoe voaozina rehetrarehetra eo tena lainy le izy tena feno ny tao ambany layany de nitondra faharesena ho an'ny zanak'Israely fitiavam-bola fitiavan-karena tafiditra ao anatin'ny mpivavaka mahatonga ozina ho an'ny ray firenena ry havana malala fa mahafantatra moa na tonga ny Kaina ny lavin'Andriamanitra ny fanatitra any iabelaky sy ny raharaha zay valeran'ny zavatra zany iabelaky sy ny raharaha zany fatiantoka zany iabela de zao masaka atao an-tsaina omeko ny voalohan-teraky ny ondriko aina nge zany izany afaka manome valerana aina fofonaina fonotepo tsy misy valeur zany tena hoe amin'ny fomba fiteny frantsay inestimable zany tsisy vidiny afaka atolotra zany hoe ohatrinona ny vidiny ainao tsy misy ny vidina vomanga sy manga azo sy ny sisa azo asiana vidiny azo valoriseny zany fanena tsy azo iabela tsy ndarahany zany tonga de nomeny an' Jehova ikaina kosa nanomboka ny compte sy nanao calcul ny vokatry ny tany nomeko vokatry ny tany zany nge raha manome mangahazo ray taona ianao androany ianao nge vokatra ray taona aveo fa ny zanak'ondry voalohan-teraka ohatry ny rano mandalo zany ny rano mandalo eo aminao androany a tsy hitanao tsony iny mandrakizay ny voalohan-teraky ny ondry ny abela nge tsy hitany tsony iny mandrakizay fa nafony amin'i Jehova aina nge zany hitanao mbola fitiava-karena ihany koa na de mbola tsy nisy vola ary tamin'izany fitiava-karena no natonga ny Kaina no lavin'i Jehova ry havana malala ary na de Saoly azy asena andrikana ny Amalekita tena nieritreritra Saoly ry havana izao ve de ho potehana izao ve de ho ravana tsy manaiky azy mba mitombo ny arenantsika andao zay matavy tsy vonoina mampitombo matavy eo an-tanana fitiava-karena zany ry havana natonga ny Saoly ny lavin'Andriamanitra ary anisan'ny nalaza indrindra de Jodasy 12 mpianatra fa nisy anankiray hitan'ny fariseo tao fa ty vola de nampanatsoina mangingina de nitambazana vola ary ny olona ray rehefa ty vola de mahavariana fa tsy mahatsiaro tsony ny valeran'ny zavatra rehefa vola de mety hitanareo zany 30 ny varotana an' Jesosy zany farantsa 30 zany vidina fividianana andevo zany tamin'ny andro ny zanak'Israely fividianana andevo vidina andevo izany 30 zany hitanareo rehefa olona ray jambany vola tsy fatantsonina ny valeur eo ampelantanany azy aty aminay aty misy an'reny le manosy reny misy an'le manosy reny tena mahavariana fiainan'izao fa ohatra hoe zareo ohatra hoe manana tomobile androany fa tsy manako-anina zareo hariva de amidy ny tôbilina ohatrinona na ohatrinona zany mahatonga ny fa tsy azo atao vidy zavatra amin'ireny
re tobila tsy tsara dalàna ny papia tobila nalailainy teny ananina teny simbasimba teny de mibatay de namboariny de avy eo amidiny misy fotoana mandeha amina supermarket reny de misy areny manosy reny aty aminay de anao tonga eto tonga de tonga avana izy ave sady tsy de niteny frantsay avenao aty de izy olona vahiny ohatra atsika any no atsony ve aty ahoana io vidio midiko aminao teo izy ndray andro izy nareo misy sprinter zay to de niteneniny taminahy manambola ianao fa ahoana amidiko aminao io zany feo otrinona io otrinona misy any aminao izy hitanao le valeurany zavatra tsy raha takona ny valeuranyny zavatra iny rehefa vola fotsiny ny ao an-tsain'le olona hoe masaka ao an-tsaina hitady vola androany de zao otrinona fotsiny misy any ozy izy jodasy tamin'ny fariseo omenareo otrinona de meko anareo jesosy hitanareo ny olona rehefa miteny hoe omenareo otrinony zany na mivaleranyio ary tsy hainy no mahasarobidy an'io ianao rehefa mivarotra zavatra tena ohatra hoe tena tianao zany zay mpivarotra zay tsy mboteny amin'ny olo zany ohatrinona nomenao misy priany mihitsy io ity zavatra ty ohatrinony zao mividiny ity anjarako miteny zao de ny olona ataovy an'zao tsy mety an'zanao fa zao ihany satria za mahafantatra ny valerany fantatro ny arerahako ny karakarany io sy ny sisa fa efa jodasy ny tonga teo amin'ny fariseo menareo ohatrinona ozy izy ny fariseo keny nametraka ny vidiny jesosy telopolo ozy izy amin'ny fariseo taovy mitovy vidy amin'ny andevo nefa mpanjaka ny mpanjaka de namidiny noho nino noho ny fitiavany vola ry havana malala teteny aminao androany tsy andro sara-panahy ianao tsy hanapaka eo amin'ny fiainatsika jesosy jehovahandriamanitra raha vo io vola io no dominina eo amin'ny fiainatsika raha vo io no miariary eo amintsika raha vo io no miredareda kokoa amin'io fitiavana atsika tonga de sahako miteny anao tsy avala jesosy ny teny tsy hainareo manompotomporoa raha mivavaka amin'io arena sy vola itsika adinitsika mivavaka amin'andriamanitra io misy fijirona vavolombelona teneniko kely anao zay mivady io ma tsy ny sainao mihitsy mila tezaina amin'io de manana zavatra tahaka zao zay vola ny problème anay natonga nay mivavaka fa ny zava-mahafinaritra isoranay an'andriamanitra andriamanitra aloha ny tonga teo amin'ny fiainanay vo ny vola andriamanitra aloha ny tonga teo amin'ny fiainanay vo ny vola zay fa nomboka ny vavaka tsy mbola nahita vola zany fa raha tonga de nahita vola zay vola ny letika atao aminay zay vo andriamanitra rehefa nitonga mbavaka anay ny mpanompon'andriamanitra tam'izany de nisy olona karazany roa olona roa zay no mitovy problème ny olona anankiray nentina mbavaka nanraka taminay tompoko de nanana trosa ihany koa nanana trosa ny anazy reny trosany amina miliara zany mbola mba tsy tonga miliara sorina an'andriamanitra fa zavatra tena nampalelo anay mivady tam'izany de zao rehefa samy nentina mbavaka zay de nijoro vavolombelona le mpanompon'andriamanitra hoe afaka sary tapa-bolana tsy ampiray volana akory de ny vany olona naraha-bolan'io ramatoa io nahazo marché be amina miliara izy tonga de ho voafafany trosany satria tonga de aka avance izy tonga de milamba be ny anay nandeha ny ray volana nandeha ny ro volana nandeha ny telo volana tsy nisy vola ry havana tonga mety mahitana olona mivavaka de mahita mijoro vavolombelona de nisy volana indrasatra de voninahitra andriamanitra fa hitany fa ny anay tsy nety nahita n'io vola io zay de tam'izany tena ny teny mihitsy hoe tena tsika tsy tian'andriamanitra tena ny olona zany mety fa rehefa taty arina rehefa nandinika miverina nandinika indray zay tena nahita hoe ty anay andriamanitra zao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay tsy mbola vola ny tonga fa Jehova aloha ny tonga mbola fitiavana an'andriamanitra aloha ny latsaka voalohany tao tamponay ary zary latsany teo mihitsy hoe tsy maninona raha mbola tsy mety sisy vola fa rehefa zao fotsiny efa tena manana an'andriamanitra de zay de nionona tam'izany de asan'andriamanitra fivavahana fitaombavaka tenin'andriamanitra zany no miainana aloha de re tazomy tenin'andriamanitra fotsiny entina mbavaka eo ana amin'ny tompotrosa tsisy na vola nahariary zato ary menan'ny tompotrosa fa miaraka amina finoana fotsiny avy mivavaka ianao eo ana amin'ny tompotrosa de miteny hoe tsy manana za tompoko fa
bahalao mamiandry kely de valombavaka ny tonga le olona manaiky iny de fa valombavaka olona tokony hitory de miteny fa miandry andreo zay masitsika fiteny aloha fa tsy maninona aza tao tonga eke zay volosay aminareo mandeha tonga de ampiakariko eny saotranareo halleloia de fa lasa lomba de mitomany miteran'Andriamanitra misaotra ny amin'ny valombavaka le valombavaka kay tsy vola taty arina efa tena niaina tao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra efa tena hoe niaina tao anatin'ny zany hoe tontolon'ny fivavahana efa nanomboka nahita tsirony am'izay meny toroteny de efa nanomboka ny ala le hoe aiza mivola aiza mivola aiza mivola de nanomboka nipetraka tao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra efa nanomboka nitandrina sabata halleloia efa nanomboka nitia an'Andriamanitra vo niditra ny vola de tsy mety adino tsony le fitiavana an'Andriamanitra efa tao de zao nenay nanomboka tam'izany tsy ndrarahany vola itsony zay ina moa le tsy ndraraha tsy nivavaka tamin'io zay avana io ny nahory fa tsy nivavaka tamin'io zay Jesosy fa volombelona fona vita aminy zay tava misy vola mipoka teny zavatra ataony voalohany tonga aloha zay de zao nen'Andriamanitra tonga aloha de atsoinareo mpanompon'Andriamanitra nivavaka ao anareo maheno an'izany zareo fa misy am'zareo mbola mihaino antsika eto indreny ataony mivady andao aloha ry havana tonga afaty an-trano nareo nitondra bavaka tonga avy saony atao de lasa zay tonga misy etsika ataonay zany ety ny anaporofoana zany hoe nen'Andriamanitra aloha nenay tsy adino e alleloia de zao zavatra lasa nitaizana mivady zay toe-po zay de zay zao tenenina nareo misy fotoana araka ny tempotoana hoe fiainana moa zany mila memby mafimafy de za akoatran'ny asa ataoko de mba misy vadinasa kely ataonay matetika misy ny vadinasa io de zao taratara voato satria mirava avy miasa amin'ny asa ko za vo mandeha manao an'io asa anankiray io varotra de misy fotoana taraiky kely de miazakazaka avy any tonga de zao ny ao anatin'ny saina tsy maintsy asiana fandarana androany tsy possible ohatsy nienjehan'ny eritreritra zany hoe nianao ve vita andeha nitady vola zany no hitanao fa Jesosy fe zany de tsy hitanao androany no fandarana tsy mety zany tsy maintsy mandeha manao fandarana de ataony hevitra rehetra mety misy fotoana mety rata ary tena teneniko anareo jereko avombelona aminareo ty tena teneniko anareo misy fotoana zay vidy camion zay hitanao le camion le dépanneur reny fanaovana dépannage de nividy an'io camion io zay de tena nanana projet mihitsy zay taty anatinay tena motivé tanteraka mihitsy zay mivady hoe anitatra ny orinasa kely zany de hanao dépannage i dépannage io mantsy de zao tena azahoana vola be mihitsy izy io zao mahatonga an'izy io azahoana vola indrindra raha mifandray amin'ny asanay zay mpivarotra tomobile de afaka za zany rehefa mandeha manao an'io asa io de manakarama olona ako miaraka amiko rehefa tsy afaka mampionona mandeha maka tomobile any alavitra any zay de miara mivena de karamay ny olona io de sady mandoa carburant na tomobile anankiroa le ray andehananay sy le anankiroa entinay miverina de rehefa manana an'io dépanneuse io de za rery am'izay mandeha dagadagadagadaga mandeha am'le camion de mividy an'le zany de ampiakariko eo amboniny de etiko moa de ohatrany mandeha metsena amin'ny arina zany zay de efa tombony faharoa manarakaraka an'izany be dehibe mihitsy ny namako mpiara-mivarotra mitovy asa mpiara-mivarotra tomobile aminay miteny amina foana tena sambatra le selarado izy manana an'io raha zamy io hoe tsy mba ho amidinao aminay tena raha zamy manana an'io tena ataoko ohatr' zao sambatra ohatr' zao efa be dehibe tamindreo mihitsy hoe mba hamidio aminay nefa tsy namidiko satria zay ary mba niela tadavanareo vao nahazo de zao zavatra mitranga misy fotoana ianao amin'ny alina misy miantso azafady le tompoka mba de azonao dépanner aty ve zay fa tena panina ty ananiny zay de miainga ianao miaraka amin'izy de azahoana vola misy namako zao mpivarotra tomobile ohatrana de any ampiasana fotsiny izy mividy an'le tomobile amin'le olona de amenana fotsiny lakile de menana any adresin'le olona de za maka ny tomobile iny any de ateriko any an-tranony de mahazo vola tsy vola kely mahazo vola be amin'ny alina moa anao zany vao midépanner olona zany de efa vola be zany hoe za ty zany tokony hanam-bola be mihitsy ny raha mahay fa fantatrareo tsy afahako nanao an'le izy za manana fandarana vavaka fiambinana isan-kalina ary raha vao mirava avy miasa de misy miantso ahako dépannage de miainga atao trano ohatra amin'ny 9 tsy tafaverina avany raha tsy amin'ny 120 alina ohatra ary efa nitranga tamiko zany mandeha midépanner olona na mandeha vao miakatra mampiasa an'io de tsy afaka manao fandarana fa tena nandiniky zay mivady
tena marina kosa aloha hoe misy vola miditra le izy fa ny tena marina lasa manomboka mitady aka amin'ny fotoanana izy Jesosy le izy zao ny teniny avady satakarotsika fandarina kosa aloha zany mivavaka fembenina ve de ho asiana ty tsisy lava ty en plus ianao reraky ianao avy any ny vola misy fa na fotoana amparezana olona tsy misy tsony ny fandaratsika zany tsy hoe korekorve tsy zany tsy hoe asa terivozana ka hoe zavatra tsy maintsy atao fa zay miezaka mametraka fitsipiky ifehezana eny tenanay satria zay de mpanompon'Andriamanitra nazahoana vola zany de mpanao zany fa nangalatra ny fotoananay ihany koa ary ny fotoananay tsy fotoananay aman'olona zao nge zao revana tatato ny olona entina mivavaka zany mba miadany mba mena fotoana mihitsy hoe atsonitsaky ny am'izao za zao manana programme ihany na atsonitsaky ny am'izao le olona letre tena marary reny taloha za tsy afaka aminao zany za matepitepany anapa-kevitra farany de zao ndao amidy alleloia ndao amidy satria maninona mangalatra ny fotoanantsika sy Jesosy vola miodikodinao rehefa tafiditra anatinao hoe fitiavam-bola mafinaritra ho azany teneniko anao mba torohevitra zany mivadinareo reo raha ohatra hoe mba te ahitana vidana depaneuse de manaova ara-panjakana taratasy kely misoratana na ara-panjakana de manaova annonce apetrao fotsiny ngeny annonce hoe manao dépannage 24 heures sur 24 fa misy miantso nareo amin'ny ray maraina ary ny tarifa amin'ny alina fois 2 amin'ny atoandro de izy nefa zavatra tsy sisy dikiny ampiakarinao fotsiny le tobila de entinao any amin'ny telemina de abidina de vola de manam-bola ianao fa zao revana raha vao mitady angalatra ny fotoananay amin'i Jesosy tsy possible satria io manomboka eo de mpitoroteny tena teny fa raha ty volontsika de tsy mety hovoko vola ary mety afara mihitsy raha mandroso ny asa satria arakaraky ny andro soningena afantaran'olona mipasy ny numéro anao de tena hoe ty misy olo ty atsanany etsy atsofy tsy tsatra io appel io de mba fantatra olona miasa manana dépanneuse de manao société-na dépannage fa tsy mijanony zany olona zany izany amin'ny taniny manao katrandre manao trano be reny manao trano tena vola tsy vola avo izy tsy manana vavaka fiambenana atao izy tsy manana olona entina mbavaka nenavana lamidinay gaga ho an'ny olona tena daholo ny fa maninona ny amidy ny olona ry mitady zay ve moa de inona no azavana be deabe amin'ny olona fa de anay mivady fotsiny hoe zao raha mitady angalatra ny fotoanantsika sy Jesosy de alao atsanina raha tafiditra miodikodineo revana ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra io ny ratsy rehetra voalohany ny fiainana tsisy an'Andriamanitra zany tonga de ratsy vao tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona raha vao fiainanao tafasaraka amin'i Jesosy de tonga de ratsy rehetra miseho daholo tena namidina eo fifipahaliana nahitana izy mivoaka ny tokotany ao mi mbola nalaiko video mihitsy pero arkamy ao mpa mitady angalatra anay tsara ianao fa mitady angalatra amin'ny fotoananay sy le tsara lavitra noho ny vola de Jehovah Andriamanitra zany ina zavatra tiako lazaina anao am'izany fehezo ny fiainanao vola fitady mila vola daholo tsika rehetrarehetra zao ary averiko ny teniko taminao tsy ny fananam-bola akory ny melohan'Andriamanitra fa ny fitiavan-karena ny olona rehefa tia rena de tsy raha intsony Andriamanitra araka ny teniko taminao hoe Balama ngeravana mission hafa mihitsy ny ila anazy fa mission hafa mihitsy ny nataony rehefa tambazana vola izy tsy teo tonga am'izany tsika inona ny mission nametrahan'Andriamanitra tsika inona ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amintsika Andriamanitra hoe tia tsika mahantra Andriamanitra tsy tia tsika mahantra ary tsy manana programa ampahantra tsika Andriamanitra fa zao kosa Andriamanitra tsy tia tsika mafoy azy betsaka ny olona am'izao fotoana zao na de mpanompon'Andriamanitra ary misy malaza misy pasteur amerikanina zay vadika nanompo devoly fa izy mbola pasteur inona ny dikan'izany
misy pasitera zay miteny izy ahoana rosy izy ny afahako mandeha tomobile andeha amasan'Andriamanitra za mila jet privé ahoana ny tsy afaka andeha tomobile tambola sy nisy jet privé ke tena andeha iny za ozy izy zay pasitera zay tsy teneko eto ny anarany fa mety fantatrareo ihany manana jet privé anankitelo izy ao atokotaniny tonga de efa tarmaky mihitsy tonga de efa tena piste fandehanany avion tokotaniny zany pasitera zany de manana jet privé anankitelo lafo vidy be izy de iny ny dikan'izany entiny mandeha manao satria Jesosy ozy izy raha mbola teo nanana jet privé de zaveo izy mpitory an Jesosy de andeha tongotra de andeha tomobile tsy mety amiko kosa zany za raha ohatra ho avy ny fotoana mila mandeha miverina any mitory teny ahako Filipianina toko faefatra mara-paranantsika azy nge jerenao ahoana izy Paoly Filipianina toko faefatra 9:20 ozy izy Paoly tsy filan-javatra nefa nanaovako an'izany kitsika Filipianina toko faefatra 9:20 ary farindrina ao amin'ny tompo satria nampitsimoa anareo indray ankehitriny ny fiheverana izay efa noheverinareo raha teo saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo tsy filan-javatra nefa nanaovako an'izany fa za efa nianatra tsy hierina i Paoly zany tena nianatra tsy hierina mihitsy ozy zay tandremo sotratra amin'ny fiheremana ianareo i Paoly nianatra mihitsy tsy hierina ianarana nge zany ry avany ianarana nge zany tsy tia vola zany ozy Paoly za nianatra tsy herina ozy izy na manao ahoana malala etry ary malala mitombo na aiza ary na amin'inona de efa nampianarina no voky sy ny onona ary hanambe sy alahelo mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mpampahery za raha ohatra hoe ilaina ozy Jehovandriamanitra endana indray nao verina any amin'ny toriteny any ambanivohitra Tsiromandidy mandeha sarety de mandeha za ohatrany eto am'le live eto ohatrany hoe mihajahaja be ny fitoritsika ohatrany hoe ohatrany hoe de samy mifankahiteto daholo de teknôlôjia fa za koa mianatra tsy herina raha ilaina mbola mandeha indray any ambanivohitra indray andray ny toriteny de nomen'le olona tany ina moa loka tany tsaramaso sy ovy tadidiko zay vary misy vato be vary gasy tsy matady vary misy vato mihitsy aleoko tonga de tsy mihinana vary gasy be ohatrany tsy mbola masaka tsara ohatrany mbola misy ranondrano zay fitetaka de tonga de manodidina an'le vy araraka ohatr'zao tsaramaso de ovy de ohatra misy anamalaho kely zay mamay be zay le izy za moa tsy de nalamy firy fa zay nitoloran'ny olonanao manao asan'Andriamanitra ovy tsaramaso ihany mitanjona vavony be reny de ohatrany tsy ampy sira zay le izy de sira koa ohatrany tsisy fa raha ilainy zany de vitatsika zany alleluia vitatsika zany andatsika hianatra tsy herina andatsika tena hianatra tsy herina ry havana malala fa ny fitiavaka-rena de manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tadidio fa ny namorona ny vola de olona mpanompo sampy ary ny fironona ny vola mba hanadinon'olona an'Andriamanitra izy any tsy hanadino an'Andriamanitra betsaka heravana zany olona manadino an'Andriamanitra zany amin'ny vola misy olona zao androany tsy mitandrina sabaty eto izy na de efa samy mitandrina eto teto ary fa matahotra izy sao de voaroka amin'ny asany anadinono an'Andriamanitra le izy andao ny asan'Andriamanitra za misy rahalahy zay mpiara manao misy raha mivavaka taminay zay taloha rehefa misy asan'Andriamanitra tsy afaka foana tsy afaka mihitsy olona io ny antony manenjika komandy izy mamboatra zavatra zay mpanao asa tanana manenjika komandin'olona mbola tsy nahita an'izay olona zay ka tsy nahenjika komandin'olona fa na deliasa délivrance na fitoriana kalamanjana na inona fianarana baiboly fampiofanana batisy ninona fifadikanana manenjika komandy
inona ny ao ambadiky fanenjehana komandy vola tandray am'izany ry havana manana ianao fotoana tsy angeravana omen'andriamanitra nyity fotoana androany ity za zany tena miteny loitsy raha misy aminareo eto hoe tsy mitandrina amin'ny sabata fa nandeha nitady vola tsy ozina teneniko anareo a tsy atsangan zavatra amin'ny vola azonareo tamin'ity sabata ty zany nareo tsy matsangana satria nahoana satria tsy zova nge fo nahitantsika manomboka raha-pitsika hatramin'ny zoma ary ny zoma ny ataony avy roa eny mba afahantsika mitandrina andro anankiray ty mba tediavin'ny Jehovah amintsika de mbola atakalintsika vola de aza mieritreritra anao hoe kristianina aza mieritreritra anao hoe mpivavaka amin'ny mamony ianao mialatsiny aminao zany ry havana ny vola mifototra ny ratsy rehetra raha azonao atao manomboka androany mianary ianao taka amin'ny Paoly mba tsy herina mianary ianao tsy herina fa raha sanatria ty vola io ianao raha sanatria tonga ao anatinao ny goan'io vola io de ty vola tsy mety voko ozy izy Paoly ary jenareo le ozy izy Solomona vakiko farany le mpitoro teny teo tady teo fa mamy ny torimaso ny mpiasa ozy izy na omakely na omambe izy fa ny be ny anana ny manankareny kosa ny tsy ahitany tory arakaraky ny tombony ny ananany olona ty vola ny tsy ahitany tory mieritreritra ny ahoana ny ampiasako an'iny ahoany ty sao de nisy nanao an'izao sao de nisy nanao an'izao inona moa ry havana no ny zavatra mba eritreretiny ty le mpiasa ty mamy ny torimaso ny mpiasa izy na omakely izy na omambe ny zavatra fantany de zao ny ampitso ihany ampitso le zavatra mivakitsika voalohany teo tao amin'ny Timoty de zao alleloia tiany atsika matory androany Timoty faharoa Timoty voalohany azafady vakitsika farany le Timoty voalohany toko fahenina andiny fafito fa tsy nitondra nininina am'izao tontolo zao tsika sady hita fa tsy ahatondra nininina ialy eto fa raha manakanina sy fitafizitsika toka hianina am'izany io zany hoe tsy ohatrany tsy miliardera ihany mbola tsy nisy tamin'ireny miliardera reny mitondra zavatra nareo fa ianao kosa raha tsy miliardera ary fa tena naray zava-panahy ianao sy nataka aminao fitadiavam-bola ny ara-panahinao miala eto ianao mivimbona ianao miala eto mivimbona zava-panahy hivadika fanangy ianao mivimbona ara-panahy ngezabe mihitsy ianao fa mampahiry anao androany mahireza de tahiny tompo fa Andriamanitra tsy manary anao Andriamanitra tena momba anao Andriamanitra tsy amelanao maty mosary zany ho tena Andriamanitra veriko farany eo amin'ny obolona toko fa 10:20 fitahiany Jehova mampanankarena tsy misy azony izay tsy misy azony fisasaranao atao zany zao zavatra teneniko anao tsika manana ny ampy Jehova mpiandry aho Davida tsy hanan-java-mahory aho nidika zany tsy manan-java-mahory zany tsy miliardera ny dikan'izany fa amin'ny fotoana ilanao zavatra ray mahory anao de tongotra zany ianao nge raha manana banky eo an-danitra ao misy arenatsika ngery avy anao an-danitra ao hitanao rehefa mila ny zavatra io tsika de voain'Andriamanitra araky ny tokony ho atsika voainy fotsiny misy robinet voainy ao misy robinet be dia be ao amin'Andriamanitra voainy fotsiny inona ny tianao hirotsaka androany de mivoiny de tonga aminao le ilainao inona ary zany mahory atsika za zao de tsy hitako mihitsy zay mahasamihafa amin'ny fiainako amin'ny Bill Gates za zao manao asan'Andriamanitra eto no nareo aveo de sakafo atoy rehefa manana ondana manana sakafo mandefa sofazy efa mangatsika ny andro alleloia de mba mandeha mivoaka kely zay rapiso tsy maninony zany fa tsy manana zavatra be dia be ho atenainy zany hoe vidy samby firy azo amin'ny herinandro roplanina firy ny tokony hovidiko tsy manana an'izany fa ny zavatra fantatro no fandarana eto amin'ny herinandro izarany fahatsaran'Andriamanitra eto ndray mandritra ny herinandro tsy misy avelako angalatra ny fotoananaisy Jesosy zany aza vela tafiditra anatinao ny fieremana aza vela tafiditra anatinao ny fitiavam-bola fa fototry ny ratsy rehetra io sao atasy fahatsaraka anao amin'Andriamanitra ivavaka tsika de ivavaka ny tenako de anao hiry tsika de aorianan'ira ivavaka ny solotena ny kolompisevaresa Jesosy malalo misaotra anao zay satria ny fahasoavanao Jesosy de tafavory eto ndray zahay na eno ny teninao matoky Jesosy malalo halleluia FM Bluetooth mode. Ny tananao mahery Jesosy Bluetooth connected. ametraka izany teny zany any ampon'ny olona tsirairay avy aza avelanao adinonay fa manana Andriamanitra roa ty izao tontolo izao ity
efa nampitandrina anay tamin'izany ianao Jesosy malala. Nampitandrina anay ianao Jesosy. Halleloia. Fa anakiroa ngeza be mihitsiny. Anakiroa ngeza be mihitsiny. Ny Andriamanitra manapaka eto dia mamona sy Jehovahandriamanitra. Zay anompan'ny Jehovahandriamanitra. Tsy avelanay angalarany mamona. Tsy avelanay angalarany mamona. Ny fotoananay sy Jesosy. Zay rehetra tia vola tao amin'ny Baiboly tao tsisy lasa lavitra. Na dia olona voafidin'Andriamanitra azy. Zay teo lasa lavitra. Zay teo lasa lavitra Jesosy. Ny voninahitra ho anao. Zay anompo anao foana. Zay hideranao foana. Tsy avelana isy angalatra ny fotoanantsika zany Jesosy. Ilaina ny vola. Fa ianao koa mbola ilainay lavitra noho izany. Tsy mety ny fiainanay. Tsy vita ny vola ozy ny olona rehefa malala. Fa za te hiteny aminao. Tsy vita n'Andriamanitra. Halleluia. Topoy Andriamanitra. Ilamina ny fiainanao. Tsy mahantra zany ianao. Fa Andriamanitra ndray an-tanana ny fiainanao. Aza mety lavo ny fitiavam-bola zany ry havana. Aza mety resy ny fitiavan-karena zany ry havana. Aza manaiky resy ny fitiavan-karena zany ianao ry havana. Fa nalavitra anao amin'Andriamanitra io. Nanetsika diso mitotototo foana. Totototo loatra. Satria mieritreritra loatra tsika hoe ahoana no aviko. Aiza izay anahoana no manako no aviko. Anahoana no manako ny fiainanay menakavy. Tsy ianao ny andamina an'izany. Fa Jehovahandriamanitra ny andamina an'izany. Tiavo izy. Dia ho hitanao ny andaminany ny fiainanao. Aza vela misy mangalatra. Ny fotoana kely anananao. Tadidio ry havana fa fohy ny fotoana. Tadidio ry havana malala fa tena fohy ty fotoana ananantsika ty. Efa fohy ny fotoana tsika. Efa fohy ny fotoana ananantsika. Kely dia kely ny fotoana sisa. Dia mbola sanatriva ry havana. Andeha mbola angalarany vola ihany koa ny fotoanantsika amin'Andriamanitra. Aza manaiky an'izany ianao. Aza manaiky amin'izany ianao. Aza manaiky an'izany ianao. Fa resy amin'izany ianao. Resy ny fiainana amin'izany ianao ry havana malala. Aza manaiky. Fa tena teneno hoe Tompo. Aza velanao manakalo anao. Aza velanao mahafoy ny fotoana miaraka aminao aho. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao. Dia raha aza saotra ho anao. Hatrizay dia mandrakizay. Aiza ny teny izay nitoriana teo izany a? Ao teny tena hoe ampahery anay tokoa. Ho teny tena ho iraikitra aty anatinay, aty anatin'ny fonay, iraikitra aty anatin'ny fananay tsoadinonay mandrakizay. Ary raha vao mitady ho tratrany fieremana izay dia anao tahaka ny Paoly. Ampianatra ny tenanay, hitahiry ny tenanay. Tsy ho tratrany fieremana. Fa manimba ny fifandraisanay amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Ny terany aja misaotra sy mivoninahitra ne. Efa nao hatramin'izay dia mandrakizay a. Halleluia. Amen.
Alléluia, andao aloha riavana malala misy fandamina kely somary ankoritana kely teo amin'ny nataoko taty tamin'ny fitaovana fa andao aloha tsika hivavaka aoriana ny vavaka nataoko zay averintsika rina toy ve raha tsika mivoly zay maraisy fa andaso aloha ia averintsika zay hery zay rehefa avy eo fa andao aloha tsika hivavaka mbola misy sotenany groupe zay maraisy ato hivavaka efa tafiditra zareo metsika fitenina avatrany ary anabavy Lovely sy raha latojo hivavaka amin'izao fotoana izao. Lovely menanao ny fitenenana. Alleluia, makasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka sika. Ry Jesosy malala anay io, mbola faly misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny hanomezanao anay an'izao abata masina mbola nafanay tsara zao indray Jesosy malala dia tena tsy miala maina tokoa nge zay Jesosy malala tonga teto fa teto ny fanatrehanao tena hoe nahery zahay misaotra zay Jesosy makasitraka anao zay ary isaoranay anao manokana indrindrandrindra izao fandaharana andramokay zao Jesosy malala sy pastera Rajo sy zoko mampiona zay hoe mpanomponao efa hiraka ao no fidinao sy ireo zay mpandray anjara rehetra eto amin'izao fandaharana zao Jesosy malala mampita an'izany afatao zany. Eny Jesosy malala tena hoe matsiaro bangy zay matsiaro tsy ampiery zay raha tsy namaly ny fanasanao teto amin'izao sabata masina fitsaharana zao ko dia ankasitranay anao Jesosy amin'ny fanasanao zany. Eny lesona anankiroa Jesosy no nampianarinao anay teto tamin'ity anio ity dia ny amin'ny mamona sy ny aminao Jesosy eny tsy mahay manompotompo roa tokoa nge zay Jesosy malala fa tena hoe hafa ihany zany hoe manana anao zany hafa ihany zany fianarana anao zany ny fanarahana anao zany Jesosy dia nampafantarinao anay teto Jesosy ny voka-dratsiny zany fitiavam-bola zany Jesosy malala fa tena hoe ratsy tokoa ary nampianatra anay ianao mba tsy hateheranay amin'izany vola zany zay tena hoe fototry ny ratsy rehetra Jesosy mahatonga anay manadino anao mahatonga ny olona maro mamadika anao Jesosy tahaka ny namadian'ny Jodasy ianao dia tena hoe miatehatra amin'izany vola zany tsisy tombony Jesosy azahoanay amin'ny fianterana amin'izany vola zany raha mbola miandrandra n'izany famonjenao zany zay tsirairay avy reto ka raha mbola nomenao fahasoavana any amin'izany vola zany zay Jesosy malala dia aoka mba tsy hofehezony devoly zay aoka tsy handevoziny devoly zay na koa hoe angalary ny devoly ny fotoananay na ny fifatoanay Jesosy malala amin'ny fanarahana anao indrindrandrindra amin'ny fanaovana ny asa fanompoana anao Jesosy malala fa fehezo hatrany zay Jesosy malala dia aoka ianao no ameno fonay ameno sainay ary angetahita zava-panahy foana zay Jesosy malala amin'ny fanarahana anao itombo mandrakarivo zany ara-pananay zany ko dia ampianaro lalandava zay Jesosy malala raha tahinao zay dia ho tsapanay fa ny fitahinao no mampanakarena fa tsy zany fitahina zany no entinay ananavirana anao Jesosy tsy zany vola zay mampatonga ny faharavana fihavanana maro amin'izao ankehitriny izao mahatonga mahatonga ny fitiavana rava Jesosy malala na eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpianakavy rava noho ny fitiavam-bola ao ny mangalatra ao ny mamono olona noho ny vola zany rehetrarehetra zany Jesosy ko dia angatahako aminao etoana amin'ny fanamasinao Jesosy ho aminay tsirairay avy ho amin'ireo izay rehetra hoe miaino nanaraka teto Jesosy malala mba ho kasihan'ny fanamasinao dia tena vaingio manokana Jesosy mba tena aniry ny zava-panahy dia angetaentanao mandrakariva andeha anatona anao mandrakariva Jesosy dia tena hoe anana tohitaka nanana olona maro ao amin'ny baiboly Jesosy izay nitahinao tahaka ny Salomona
manana vola be Jesosy no tahinao nefa nanompo anao foana ary natsapan'izany faratsiany vola zany. Dia omeo anay izany toe-panahy aniry zava-panahy zany Jesosy mba tsy ho toe-panahy hoe ho tia vola mandrakariva fa tsy hitondra anay any amin'ny fandreseny zany, tsy tonga anay any an-danitra zany vola zany Jesosy malalo, fa tena hoe hifikitra aminao mandrakariva zany. Dia aza vela ho hanana toe-poan'izany fitiavam-bola zany zay fa ka hianatra mandrakariva tahaka ny Paoly mba hierina mandrakariva Jesosy. Dia mino fa tena hoe mikasika olona maro ianao teto Jesosy tamin'izany teny zany, dia ampianary foana zay tena hifikitra anao tandrina indrindra ty sabata masinao ty mba hiarahanay mandrakariva aminao, fikiranay mandrakariva aminao. Dia mankasitraka anao zay Jesosy dia voninahitra aneo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluia, amen. Jesosy malalo sorapetsaka Jesosy amin'ny fitahinao amin'ny fahatanterahana zao fotoamba afaka zao Jesosy zao sabata masina anao zao Jesosy, dia tena hoe soranay anao Jesosy fa erim-panahy be ho anay indray nahavitany zao fotoamba afaka zao Jesosy malalo, tena hoe ilainay ny Jesosy zao fotoamba afaka zao ary isaka sabata Jesosy dia tsy lany zavatra tenenina anao fa misy ampianaranao foana, kolokoloanao foana ny momba anay rehetra Jesosy malalo. Indrindra fa nanome toe-po tsara ho ianarana, tsara lay tahaka indray anao androany Jesosy malalo. Dia momba ny vola Jesosy fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra Jesosy malalo. Aminay izay mihaino rehetrarehetra teto Jesosy raha mbola nisy taminay mbola mety tao anatin'izany fitiavam-bola zany, dia anao ny Jesosy tena anaisotra ny faka-mangidy zany fitiavam-bola tao anatinay izany Jesosy malala. Misaotra amin'ny mpanomponao nitondra an'izany teny zany Jesosy dia ngany tena nanararoatra izay mihaino rehetrarehetra zany fandarana zany, dia nanararoatra tao anatin'izany natsapa fa tsy nentina ny fitadiavam-bola ratsy, nefa ran'izany kaina zany, nefa ran'izany akana zany ratsy, nefa ran'izany balama zany ratsy satria tia vola, nefa ran'ny Jodasy moa dia fantatra fa namono tena mihitsy azy. Dia anay tsirairay avy reto Jesosy malalo nandray lesona ane tamin'izany toriteny zany, dia hiala aminay ny fitiavam-bola diso tafaotra Jesosy ny vola ve moa ampiasaina isan'andro fa engany anay tsy ho latsaka amin'izany fakam-panahy zany dia lasa tia vola satria io tokoa ny Jesosy ny fototry ny ratsy rehetra. Raha mandinika amin'ny fiainana Jesosy dia mazava be zany hita amin'ny fiainana andavanandro zany, fa rehefa tia vola dia lasa mifamono, dia lasa mangalatra, dia lasa manao akeriny, dia lasa be dia be, tsy afaka tansana hoe firy zany fa be dia be ny faratsiana azo avy amin'ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Dia anay tsirairay avy reto ny Jesosy tena nandray an'izany lesona zany, ary raha misy vola anaty zany tena hitokana mihitsy dia hivavaka, dia tena hoe angataka amin'Andriamanitra mba esory amiko izany faka mangidy ny fitiavam-bola zany satria tsapako tokoa resy lahatra fa tena ratsy ny fitiavam-bola ary namotika mpanompon'Andriamanitra be dia be satria tia vola loatra. Saoly zany koa dia tia vola, dia tsy mivinono ny matavy sy ny biby sasany ny mpanjaka satria noho ny amin'ny fitiavam-bola. Dia anaynay Jesosy tena tsy ho latsaka amin'izany satria ratsy ny fiafarany zany nefa anaynay Jesosy teo tsara ny fiafaranay tia mba ho tahaka ny Paoly zany anay navita niady dia nomena anazy ny satroboninahitry ny fahamarinana satria tsy ny tia vola. Dia anay koa ny Jesosy tsy hitia vola diso tafahoatra fa ianao no tiavinay satria tsapanay fa tsy afaka manompo tomporoanay, tsy afaka manompo vola anay sady hanompo anao, fa na anay manompo anao na anay manompo vola dia alenay manompo anao Jehovahandriamanitra satria tia hanana fiainana mahafinaritra anay, hanana fiainana paradisy ho eo anatrehanao. Halleloia. Dia anao tahaka ny toe-pony acteur Nixon, tsy hiova ny fitiavanay, tsisy ampiova ny fitiavanay ny vola fa ampiasanay fotsiny, fa tsy ampiova ny fitiavanay amin'ny fanomponay anao. Halleloia. Dia misaotra Jesosy malalo tena tianay be anao Jesosy malalo, dia ampio hitoetra ao anatinay zany toriteny zany, tsy andro any aly fa ny fiainanay ray manontolo. Dia misaotra Jesosy malalo voninahitra dia anao, fisandratana dia anao tena tianay loatra anao Jesosy amin'ny fonay manontolo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka be dia be azy mianadahy tao anatin'izay vavaka mamy be izay noentina tamin'ity an'ity Jesosy aloha misy tsy mety kely Jesosy ane amaly fitianareo
dia zay malifianareo menadato anatin'izay fotoana ny raha antsika teo zay a dia tombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asa tokana ataontsika le hira teo a amarana antsika nyity fotoana ity androany a dia arak'le hira teo hoe tsy mahandry intsony a Jesosy a fa manana anao a halleloia faranantsika ny Jehovah mampanakarena antsika fa tsy ny fanompontsika devolona ny fivavahantsika amin'ny voly akory dia zay izay ataontsika miaraka amin'ny groupe zay maharesy tapitra ny fotoana akiradio point radio doraka-tsaingy point com fanomenonjako akiradio misy totrenzaka radio telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo marina amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina miaraba ny Suzelle fa 5 taona andrano ny badisa ny Suzelle dia tahirin'ny tompo dia maharetatra amin'ny farany mirenina tsara aza miova ataontsika ny hira teo dia ampidiritsika ny groupe zay maharesy amin'ny latsinainy alina indrayntsika miona amin'ny 7 sasany raha ohatra ianao mbola maniry araka amin'ny anatin'ny vavaka fiambenana samy tahiny tompo daholo mahereza isika rehetrarehetra tahiny tompo daholo halleloia Miaraka amin'ny Erikasy Marizotsika mahenira venareo eny Zomany io koa hoe ny famto miaraka amintsika halleluia ainareo Rodriguez Autant Silas Rosmina Alléluia Akuzwa
Soso